Eny ary tompolasitony vavy isaoran'ilay nahary satria dia nomeny andro vaovao indray isika amin'izao alakamisy 4 novambra 2024 zao ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ianao ary dia anterina ny araba mbampirarintso ho antsika mianakavy araba tsy misy anavahana fa dia ataontsika araba ny manjaka miadana toy ny mahazatra samy mahazo ny lafalo hatrany ampitan'ny ranomasina midika ho fifamatorana ihany koa izay fiarabana izay ho antsika rehetra izay nangataka koko manokana dia tsy adinoana ianareo ireny be dia be nareo no mangataka koko manokana fa dia mandehany moa zany ny fotoana dia atsofintsika eny anelanelan'ny rehetra eny ireny koko ireny fa dia anisan'izany ohatra ny mpivarotra mangazo ao Sapotsina anao izay nangataka koko manentsika mihitsy hoe mba ataovy kokoa fa zay any tena manaraka dikan'izany dia tena hoe fifamatorana amintsika mianakavy izay rehetrarehetra zay akoatran'ny eto Antananarivo ny any amin'ny faritra dia ihany koa anareo any ampitan-dranomasina izay tsy azo adinoana tokoa maninona moa nareo no hoe miondana miara-manonja MBS Radio Mada tsotra fotsiny satria samy sary-piaro amin'ity fireneny ity tsy hoe andany andro tsy hoe tsy manan-katao ka dia andeha anaraka an'izany miara-manonja MBS Radio Mada zany tsy izany mihitsy fa samy sary-piaro isika ary ny zavatra tsy mety tsy maintsy ahitsy ny tsy fanarahan-dalàna sy ny endrika mitondra makany amin'ny faharendrehan'ny firenena tsy maintsy jerena tsy maintsy tenenina ary tsy maintsy hoe katsahana ny fomba rehetra izay ialana amin'izany mba ho tonga amin'ny tena hoe fahamarinana sy ny fizorana araka ny tokony izy fa zao mantsy be dia be ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny nefa dia tenenina foana hoe izao ny tanjony anao an'izao hoe anao an'izao hoe fa ny fetrakan'iny any amin'ilay vahoaka malagasy tsy hita mihitsy fa dia zavatra ratsy foana no iainana zany eto amin'ity firenena ity tsy misy fironina zany fa iainana isan'andro san'andro dia mipetraka ny fanontaniana hoe hoaiza ihany ary ty isika ity hoaiza ary reto taranankireto zany ny zavatra hita izany ka dia manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada isika ny eto moa zany dia miezaka hatrany ny mitondra fanadiadiana mitondra fanehoan-kevitra mampisokatra ny masom-pisainana sy masom-pijery ny tsirairay manoloana ny zava-misy be dia be ny raharaha eto amin'ny firenena ara-toekarena sosialy ny tontolo politika ny fifidianana be dia be no mifamaofao ao anaty lohan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao dia araka ve zany tsy maintsy arahana zany tsy maintsy arahana na inona zavatra mitranga dia ny fandehan'ny fandarantsika moa zany mbola ho avy eo ny namana maro samihafa hitondra ny anjarany amin'izay hoe fanadiadiana sy famakafakana izay raha ny tato anatin'ny 420 ora 720 ora akoatra mondial ny Qatar any akoatran'iny raha hoe ny raharaham-pirenena zany no jerena dia maro ny zavatra mitranga fa tsongaitsika aloha zany ny amin'ny hoe misy raharaham-pitsarana avo leta amin'izao fotoana izao satria tena ifanandrina ny samingeza ifanandrina ny atao hoe tena samy manana ny lanjany eo amin'ny tontolo izay misy zany eo amin'ny resaka ara-toekarena ary izy ity tsy vitany hoe eto Madagasikara fa faningoningotra amin'ny any ivelany any inona moa zany fa tsy dia hoe fa ny hoe ny fifandirana sy ny fanenjanana raha zay no azo ilazana azy eo amin'ny Transparency International Initiative Madagasikara sy zay zany ny andaniny dia ny ankilany ny Groupement des Entreprises de l'ETSI eto amintsika ny groupement des entrepreneurs zany entrepreneur groupement des entrepreneurs de l'ETSI zany na GEL zay no fahalalantsika azy dia mpisehatra amin'ny resaka l'ETSI mpandraraha exportateur mpanondrana l'ETSI zany makany ivelany dia makany ivelany makaiza tafiditra ao anatin'izany hoe ny tsenan'ny vondrona Europeanina aloha zavaitsika tsara zany izy mba azahoantsika nylay raharaha zany hoe groupement zany tsy hoe olombitsy no ao fa hoe maromaro zany hoe exportateur zany groupement na exportateur maromaro zany ny ao
amin'ity manondrana le tsy makany ivelan'ity. Efa be dehibe ny resaka momba nyity resaka tontolon'ny ledsi ty zao hoe sinsisy fa lizy moa zany a resaka hoe fanondranan'entana makany ivelan' zany efa zavatra avolety zany, tsy mitovy amin'ny resaka hoe kivaribaritra ety ananiny ety na hoe tsika samytsika eto, fa manondran'entana makany ivelany dikan'izay be dehibe ny kipitsipitsony sy ny zavatra mifaningotra ao anatin'ny ilay izy resaka mazava loatra manondran'entana makany ivelany dia tsy maintsy misy ny ratsamangaiky isan-karazany, resaka teknika sy ny rarahabe zany isan-karazany, tsy ho velabelarintsika eto fa lasa lalina be le izy de mety tsy ho azontsika fa zay fotsiny hoe rehefa hoe tontolo ny fanondranan'entana makany ivelany na letsia io na kafe io na inon'inona io de misy sehatra ngeza be ao anatin'izany a rehetrarehetra izany. De dikan'izay ihany koa tsy maintsy manaraka an'izay ny hoe vola vahiny, satria ianao zany rehefa manondrana entana makany ivelany dia ao anatin'izany hoe fahazahoana ny vola vahiny, devise zay no alalantsika azy. Ka tamin'ity raharaha ty zany hoe tao anatin'ny 10 taona tamin'ny hoe 10 ka hatraty amin'ny taty amin'ny efa aty amin'ity fotoana zay misy atsika ty zany efa aty akaiky ny 20 izany a dia hoe 10 taona ny resaka dia hoe tao anatin'ny 10 taona de miteny zany ny au niveau ny Transparency International Initiative Madagascar ny amin'ny be dehibe ny araka ny tenin-drareo sy ny tatitra zay efa nataony, ary nisy tatitra moa nataony tamin'ity volana novambra ity mihitsy, mbola tsy voaela le izy hoe ao anatin'izany fanondranana zany anie misy resaka tsy mazava, kolokolo ny avoleta, misy resaka pimamba sinsisa zay no nitenenindrareo teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar zany hoe be dehibe ny zavatra tsy mazava ao anatin'ity fanondranana ledsi ity. Zay le izy. Nanoloana an'izay ihany koa dia tsy mipetrapotsiny ny teo anivon'ny groupement des exportateurs de ledsi zany reo avondriny mpanondrana ledsi afa voatotoana ry zareo voateny manoloana an'izany fitenenan'ny Transparency International Initiative Madagascar zany de taitra ry zareo de tsy afaka hipetraka fotsiny manoloana an'izao zay ozy zany ny teo anivon'ny groupement ny exportateur zany mpanondrana ledsi fa ahoana zany fitenenana zany fa tena misy fanalam-baraka, misy manendrikendrehana, inona ihany koa tena fanakorontanana mihitsy no azo ilazana azy dia hoe tena tsy mety zany fa tsy maintsy mandray andraikitra zay dia zany ny fitoriana de zay le izy zay. De ho hitantsika eo moa zany le izy, tsika tsy de hoe miditra lala be satria raha mpitsaranty fa ny tiantsika ambara fotsiny de zao isika manara-baovao dia mijery zany sika avy ety ivelany ity, mijery hoe ahoana ny fandehana zany raha izany ohatran'ny raha mpitsarana rehetrarehetra. De inona ny tianambara ao anatin'izay raha ny fisehoan-javatra faraparanao zany raha ny omaly de ny sekretera mpanatanteraky ny Transparency International Initiative Madagascar zany Ramatoa Ketaka, zay moa fahalalany be sy maro azy, de natsona tany zany Ketaka de natao fanadiadiana dia mbola mitoy zany ity raha ity. Fa inona ny tena ataontsika hoe manaitra ao anatin'ilay raha ny manaitra aloha zany raha mijery fotsiny amin'izao sika de ny mpifanandrina ao anatin'le izy de tsy hoe mpifanandrina eto hoe nde ataontsika hoe tsy maivamaivana fa tena samy manana ny lanjany eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena, ary tsy vitan'izay fa dossier izay azo lazaina hoe ingeza be ty raha ty satria manaraka an'ity hatramin'ny anivelany zany le izy. Ahoana moa no manaraka ny anivelany? Satria raha le Transparency International Initiative Madagascar ty dia eto Madagasikara izy aloha zany manana rantsany eto fa hoe Transparency International ny dikan'izany iraisam-pirenena dia manaraka akaiky an'io zany ny any amin'izy foibe any manaraka akaiky an'io ihany koa ny
zay hoe ny maso be deaibe zay mihitsy no ilazana azy ny maso be deaibe maneran-tany manoloana n'izao toejavatra izao raha ny fomba fiasan'ny transparency international aloha zany araka ny efa mahazatra antsika be deaibe ny tatitra omena izy ireo amina resaka hoe zon'olombelole am resaka raha toe-kareny sinsisa dia eo amin'ny hoe filazana zavatra tsy fantatro ny maro fanatsika fonana zavatra mety hoe ny everindry zareo fa satria zareo manao azy any manao zay fanadiadiana taony any hoe zavatra tsy fantatro ny maro nefa de petrapetraka any ambadika any de manao filazana zareo manao vokatry ny fanadiadiana investigation isan-karazany zareo moa zany manana ny fomba fiasany andro zareo dia ireny zany de misy taremarika mivoaka sinsy araka ny tatitra nataon'ny transparency international de zao araka ny fanadiadiana vokatry ny fanadiadiana nataon'ny transparency international de zao de mijery an'ireny mamaky an'ireny ny besomaro na ny eto toerana na ny anyvelana zay zany ny efa mahazatra aloha hatramin'ny izay zany de ity resaka ledsi ity efa fandre matetika zany ny momba azy io fandre matetika hoe inona ihany ary zany resaka ledsi tsisy farany zany to tsy mety mijanona mihitsy ty resaka ledsi ity fa misy faneho-kevitra misy tsikera amin'ny endriny maro sinsisa le raharaha nefany le sehatra zany ny fanoranana ledsi efa lazaina hoe io nefa misy professionnel manao an'izany de amin'ny resaka hoe fanoranana ledsi zany fa misy atao hoe matianina efa io mihitsy ny ataony zany efa io mihitsy ny ataony satria araka ny tenenitsika teo hoe misy ihany koa ny fanoranana zavatra makany ivelany any zany fa ty resaka ledsi ity matoa zany eo ny hoe groupement des exportateurs de ledsi fikambanana zany fikambanana ngezabe matianina am'le izy fa misy zany ny fijerena n'lay fomba fiasa sy lay sehatra ngezabe ao anatin'le zay tsy fantatry ny vahoaka aloha zany ety ivelany ety fa amin'ny resaka avoleta be le toejavatra de hoy ny malagasy zany fomba fijery ny amin'ny fiarahamonina hoe ny vity sy mikitra ny rery zay le izy fa matoa misy ny fanenjanana ohatran'izay de misy antony zany ao tsika hoa tsy hiditra amin'ny antsepriany satria efa ny amin'ny raharaha-pitsarana any le izy de ho hitantsika eo ny zay vokatry ny fanadiadiana vokatry ny fitsarana satria samy manany ny ambarany na ny transparency international initiative Madagascar na ny groupement des exportateurs de ledsi eto amitsika zany samy manany ny ambarany reo zay atao hoe fanenjana ao anatin'lay raharaha ny transparency international aminazy fa be deaibe ny zavatra tsy mazava ao hoe zao hoe sinsisy ny ato amin'le groupement des exportateurs na ledsi miteny hoe fanendrika andreany zany fanarahambaraka zany zavatra tsy mitombony zany tsy mitombona dolo zay tenenina rehetrarehetra de izay no satria efa lasa any amin'ny fitsarana le izy dia any zany no mamaritra hoe ahoana sy ahoana fa nytitsika ho tenenina fotsiny de zao akoatra n'lay fifanenjanana eo amin'ny andaniny sy ny akilany de mijery zany zao ny malagasy ny aminy hoe ahoana ny tena fipetraka tsara ny fitsarana manoloana n'lay raharaha avoleta ty fa tsy hoe raharaha hoe madinidinika fa raharaha avoleta resaka goavany ty dia eo amin'ilay hoe fahaleovatena ny fitsarana am'izay de ny faniriny ny besomaro zany satria ty resam-pitsarana ty moa fa be deaibe koa ny faneho-kevitra sy ny sisa tsy vao zao zany fa efa hatram'izay amina resaka dossier isan-karazany resaka raharaha be deaibe zany de ny faniriny ny besomaro zany de hoe tena mba mijoro tsara zany manana maizy azy ny fitsarana tsy misy teritery avatsy na avary na mety hoe teritery afato anatiny avy eto Madagasikara engane tsy isy zany na ihany koa mety hoe teritery mety ho avany ivelany engane tsy isy zany fa alao ninona alao marina no ivoaka ao anatin'ny raharaha ary tsy hoe raharaha tahaka an'ity ihany fa am'izay resaka raharaha isan-karazany mihitsy satria izay le hoe maizy azy amin'ny fitsaran'izay any
no maizy azy amin'ny firenena itony zany zao tranga anankiray tony fifanenjana ny transparency internationale initiative Madagasikara sy ny groupement des exportateurs de l'EDC itony na ny GEL tranga anankiray tony de any amin'ny fitsarana l izy no mandeha de fitsarana zany no mamaritra hoe izy zany no mitsara hoe zao sy zao no fandehany iza manamarina izany diso ao anatin'ny ilay izy fa ny akoatran'izay zany dia aty ivelany de zay mifaniriny be sy maro aleo mba isy fitsarana tena mijoro tsara tsy tratrany hoe influence avatsy hoe pression tsindritsindry sy ny sisa ary de izay ihany koa zay hoe fitsarana tena manamaizy azy zay no mahafirenena amin'ny firenena mampandroso zay le hoe mampandroso fa raha vao tsy zay dia tsy misy fandrosoana raha amin'ny ty raharaha ty zany dia tsotra ny fomba fahitany ny be sy maro azy raha ny teny zany ny teo anivon'ny transparency internationale initiative Madagasikara hoe zao de miteny ny ato anatin'ny groupement des exportateurs na leji hoe fanalam-baraka zany tsy mitombony zany zao dia inona ny pirofo zany hoe inona ny pirofo tsy maintsy manana pirofo matanjaka tsara zany ny eo anivon'ny transparency internationale initiative Madagasikara zay de tsy maintsy manana pirofo ihany koa entiny manamarina zay zavatra teneniny ny eo anivon'ny groupement des exportateurs de l'EDC na ny andanina ny ankila zany dia mila manana pirofo matanjaka tsara pirofo tsy azozongozonina fa mitombona tsara matanjaka tsara de anjara ny fitsarana no mijery an'izay satria ny fitsarana koa moa zany mazava loatra fa dossier ny eo aminy eo dia misy ny fanadiadiana mazava loatra ny fakanambavany sy ireny zany no tonga eo anatrehany ny fitsarana daoly de inona fa tsy maintsy amin'ny pirofo no hitondrana hijerena hoe ahoana sy ahoana zany ny fandehanty satria samy manana ny teneniny samy manana ny tsy fahafaliny na ny andaniny na ny ankilany de zay no mahafitsarana ny fitsarana tena hoe mitsara ao anatin'ny fahamarinana sy ao anatin'ny lalàna fa tsy hoe resaka fitsaram-bahoaka zany mantsy zao mahazo vahany eto amin'ity fireneny ity fitsaram-bahoaka de hoe rehefa tsy ana de hoe fitsaram-bahoaka nefa tsy izy mihitsy zany satria le fitsaram-bahoaka koa zany matotonga hatramin'izany le raharaha de misy zavatra tsy mety zany ary io zavatra efa niotrika efa nandritra ny fotoana maro raha ivadika indray zany tsika amin'izay resaka hoe fitsaram-bahoaka izay tsy tokony isy an'izany eto Madagasikara fa matoa misy zany dia misy tsy fahatokisanao avy aloha ty tonga de ho reglenay aty fa tonga de zay mahita azy ety nefa ianao zany milaza hoe fanjakana tandalany sy ny sisa de manahirana be ilay toe-javatra tsy arakaraka ny atao hoe fampanantenana sy ny zavatra izay atenenina amin'ny olona no tena hoe zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ka raha ohatra zany ity hoe fifanenjanana eo amin'ny transparency internationale initiative Madagasikara ty andaniny sy ny groupement des exportateurs de l'EDC ankilany de araha maso akaiky io raharaha io tsy ny eto ihany fa ny hatrany ivelany satria raharaha avolety ty samingeza no mifanenjana ao anatin'ilay raharaha de rehefa ny samingeza mifanenjana ao anatin'le raharaha de mifitsarana eo ampovoany zay no mampitsarana azy fitsarana eo ampovoany de engany ka tena hoe tena ao anatin'ny fahalalahana tsara mihitsy no sy ao anatin'ny maizy azy ny fitsarana no tsarana an'izany raharaha izany fa mba hoe ho any amin'ny tombontsoam-pirenena izany no tena arovana ao anatin'ny lay izy ary itony resaka hoe fanondranana makany ivelany tony mazava loatra fa i Madagasikara raha ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana zao dia io resaka fanondranan'entana makany ivelany io de tena hoe mampidibola ho an'ny firenena fa izay fampidiram-bola ho amin'ny firenena zay na inona ondrana io dia tena hoe ilaina ao anatin'ny fahamarinana foana zany mangarahara foana sy ny sisa
etsen-daniny ihany koa anefa ny amin'ny hoe fanadiadiana isan-karazany sy ny atao hoe fanehoan-kevitra isan-karazany tsy mety ihany koa ny hoe tonga de hoe etiketi-po zay koa man sy isika malagasy mandreny hoe etiketi-po tonga de hoe nde hiteniteny fotsiny ny itsikera hoe zao hoe mety zao firehana politika arahako de hoe tsy maintsy itsikera mifanaraka amin'iny mety misy manana heritreritra am'izay faraka ny tenitsika teo hoe ny tena hoe zava-dehibe de ny fananana pirofo matanjaka tsy azo ozongozonina. Zay zany ny tena zava-dehibe ny fananana pirofo matanjaka tsy azo ozongozonina. Iny moa zany dia anjaran'izay voakasika ny raharaha no mitady ny pirofo hoe zao ny pirofo momba ny fahitanay alay toetra raha izany zay pirofo zay fa ny fitadiavana amin'ny pirofo ihany koa dia mila tena finiavana ihany koa zany ao anatin'ny raharaha. Ka io zany na resaka inona na resaka inona dia izay no atao hoe zava-dehibe amin'ny raharaham-pirenena satria tena raharaham-pirenena tony raharaham-pirenena tony ary mifaningoningotra amin'ny resaka any ivelany any satria tony transparency international tony zany izy international resaka iraisam-pirenena zany dikan'izay zany misy maso be dehibe ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa izy ihany koa tsy hoe rehefa misy hoe mijery ny avy any ivelany de mety mieritreritra zao zany hoe ahoana koa zany sisa io maso daholo ny anaran'izany na maso avy any ivelany na maso avy eto toerana fa ny pirofo ihany no mitondra azy pirofo matanjaka mitombona tsy azo ozongozonina na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany de ho hitantsika eo zany aloha ny toy an'iny raharaha fa ity raharaha ty zany anisan'ny tena arahan'ny be sy ny maro akaiky izy io satria efa raharaha avoleta izy io zany. Ankoatran'izay ihany koa anisan'ny ivadika resaka raharaha-pifidianana indray sika zany ao anatin'ity tontolo-pifidianana ity tena maro ihany koa ny zavatra tsy fantatry ny olom-pirenena fa rehefa mandeha le izy de ny any ivelany na ny fikambanana misy atsika amin'ny sehatra resam-pirenena no mampatsiahy na miteny hoe zao nanahoana momba an'ity nanahoana amin'ny fivoaran'ity nanahoana amin'ny fandraisana andraikitra momba an'izao de io zany zao fa miteny ny sadeka lao aloha hazava tsara mihitsy fa i Madagasikara de mpikambana feno ao anatin'ny sadeka zany sadeka zany dia rafitra amin'ny faritra zany de misy ny CEDEAO zany any Afrika varatra andrefanana misy an'izany de misy firenena maromaro ao anatiny de isika zany ao anatin'ny sadeka aty amin'ny faritra atsimony atsinana ny Afrika zany de tafiditra ao anatin'izany sadeka zany i Madagasikara. Rehefa ao anatina fikambanana resam-pirenena ohatran'ireny na fikambanana ty amin'ny faritra io na fikambanana ngeza be ohatran'ny Nations Unies io dia voafehinao zany ao anatin'ny fifampifehezana ao anatin'ireny fivondronana ireny de misy fandraisana anjara latsakemboka misy règlement fepetra isan-karazany zany tsy maintsy arahanao ao anatin'le izy satria anao mpikambana feno ao anatin'izany de eo no tsy maintsy anotsiana kely n'ilay fomba fijery mivilana satria hoe misy raharaha mitranga eto Madagasikara de misy miteny any ambadika any fa inona foana ara ny idiran'ny vahiny am'izany fa inona foana ara ny idiran'ny sadeka am'izany inona foana ara ny idiran'ny Union Européenne am'izany tsy tokony misy tsabatsabahany avy any velany diso be zany ko ianao ao anatiny ko ao noho izy ny tsy hijery ianao mahazo tombontsoa ao anatin'ilay fikambanana lehibe de iny fikambanana iny zany dia manana zo ihany koa ary efa rafitra ao zany fampifezanao zany ny mijery ny zavatra ataonao satria ianao firenena mpikambana feno ao anatiny de ohatr'izany ny vondrona Europeanina miara-miasa amin'ny Madagasikara tsy ao anatin'ny vondrona Europeanina amin'ny Malagasy fa miara-miasa aminy isika ny Nations Unies ao anatin'ny mpikambanao ny firenena Malagasy de manara-maso izy am'izay zavatra misy eto tsy vaovao zany tsy zavatra hoe tsy napozinay zany fa zavatra normal tsara hoy ny fitenenana de io zany zao ny sadeka
fa mijery ny resaka fifidianana eto Madagasikara. Dia aloha zany tsika anaraka tsara an'le izy mihitsy. Dia rehefa tonga zany zao ny sadeka hoe ahoana tsara moa zany ty fifidianana eto Madagasikara ty, satria ny fifidianana farany dia tamin'ny 2024 fifidianana filoham-pirenena. Eo zany aloha mazava amintsika iny. Dia vita ny fifidianana filoham-pirenena 2018 dia voaka zany ny didim-pitsarana, voaka valim-pifidianana mantsy didim-pitsarana avoaka ny ACC, de hoe lany zany Andry Rajoelina. De zay. De vita iny. Dia rehefa vita iny dia ahoana ndray ny fiantrehana ny manaraka. De eo zany no antanin ny SADC, misy hoe fakakevitra. Fanjerevana zany le hoe posta elektoral. Zany hoe efa nisy fifidianana vita teo le tamin'ny 2020 sy 2020. Fa ny fifidianana ho avy zay tsy maintsy ho banjina, zay tsy maintsy ho avy araka ny teny président Marc Ravalomanana hoe na tiitsika na tsy tiitsika de tsy maintsy hisy ny fifidianana. Mazava iny. Fa rehefa tapitra le fifidianana 2018 tato de inona ny zavatra tokony efa natao. Fa tsy hoe eritaona mialohan'ny fifidianana amin'ny 2023 vao mikoropaka hoe zao raha ny tokony ho izy zany, raha ny fantanin ny SADC, de manontany ny SADC hoe ahoana ny momba ny refonty, satria fifidianana tsy mitovy amin'ny fifidianana zay efa natao no hatrehana amin'ny 2023, fa fifidianana izay lista elektoral, listim-pifidianana izay nanaovana refonty, zany hoe nijerenatra any amin'ny fotony mihitsy no ampiasaina. Zay tsy mampitovy an'le fifidianana izay ho atrehantsika amin'ny 2023 amin'ny fifidianana raha ampitahintsika amin'ny tamin'ny 2018. Satria ny amin'ny 2023 listim-pifidianana efa nanaovana refonty no atao. Inona moa le refonty? Zany hoe tena verina isaina tena hatramin'ny voalohany mihitsy. Ty zany tsy le misy an'le hoe sosofana sy ohatran'izao hoe alana matsy ohatrao, fa tena verina mihitsy, isaina mihitsy hatrany amin'ny fotony. Ary isaka ny 10 taona no misy an'izay. Isaka ny 10 taona. De ty zany zao zay no maha spesial azy, zay no tsy mampitovy an'le fifidianana tamin'ny 2018. Listim-pifidianana tamin'ny 2018 nga listim-pifidianana voaka tao amin'ny refonty. Fa zao tsika vao hanao refonty indray. 10 taona lasa ny nanaovana an'izany, de zao vao manao refonty indray. De ozy ny SADC hoe raha vita zany fifidianana 2018, vao vita iny tonga de efa tokony hoy isika hoe midéclenche. Tokony nanomboka teo zany, vao mivoaka iny valim-pifidianana 2018 de efa tokony nanomboka ny fijerena an'izany fanatanterahana an'izany refonty zany, fa tsy atao azakazaka raha atosika hoe eritaona mialohan'ny fifidianana vao ndeha hikoropaka hoe anao an'izao, anao an'izao. Raha misy zany resaka hoe fitsarana mitety vohatra hoe karapanondro faobe hoe kopie sy ny sisy zay mahakasikasika resaka listim-pifidianana rehetra de efa tokony nalefa tsy kelikely. De misy iteny ray ihany. Ka le izy ene nisy Covid e. Ka le izy ene misy cyclone. Ka le izy ene nisy an'izao e. Za raha mba mandray andraikitra ankehitriny fa ngarenina fahana anetsika sy ny sisa. De hoy mivalona hoe fa nga Madagasikara rery manao fifidianana eto ambonin'ny tany. Fa nga Madagasikara rery no tratran'ny Covid sy ny atrian'ireny. Nga Madagasikara rery no tratran'ny iny izy teo, ny cyclone. Ny any firenen-kafa ary. Misy horohorontany, misy gidragidra, misy manana sisitany amin'ny firenen-kafa, isika nga manana sisitany amin'ny firenen-kafa. Raha tsy resaka afa-tsy ao firenena be dia be ao Afrika, fa tsisy an'izany hoe nisy an'izao ka tsy vitanay ny fanatanterahana ny tokony atao eo amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana. Nefa ty fifidianana ity dia fifidianana tanterahana amin'ny alalan'ny hoe fanaovana refonty ny listim-pifidianana. Nanontaniany SADC zay. Tsy hoe akoatran'ny hoe nanontany izy dia jery izy hoe inona ara ny hoe dingana efa nataonareo. Vao mivoaka ny valim-pifidianana 2018 de efa midéclenche ny fiomanana amin'ny fifidianana
2023 de ozany sasany zany ve tsy lasa loabe raha ohatra ianao te hanan-javatra tsara afa tompoko ny zavatra hoe voaomana tsara nanana fotoana na ny manana tsara ianao ohatran'ny zavatra rehetrarehetra ihany io fa matao hoe mahazatra atsika na nde tsorona mihitsy hoe mahavoa atsika zany eto Madagasikara ary rehefa mivoaka aloha ty de fa hoe azo anao ny toerana de samy falifaly eo de zay hita eo manaraka zay le tsy izy zay hita eo manaraka eo am-pandrasana mahita ny atiny efa nga zany izy io raha-pirenena izy ty fiomanana amina fifidiana zany indrindra isika firenena mahantra sy sahirana sy mbola reraka de ilana fotoana lava mihitsy dia alefa tsikelikely tao aloha zany de efa tsy tomombana ary profond zany zao zavatra iainantsika izao entsiketsika fotsiny le fanisana olona any amin'ny isa-tokantrano any betsaka ny fitaraina tonga teto le mpanisa de olona rainy tao amin'le tokantrano de tsy miverina tsony izy de hoe mandana jereo any amin'ny fokotany ohatran'zany zany ny zavatra misy lasa entsiketsika le izy tsy maintsy anentsika telo tapitrisany enjehana amin'ny fitsarana teto vohatra zany amin'ny karapanondro sy kopy sy manodidina azy io telo tapitrisa tonga de misy chiffre misy taremarika mivoaka tapoka avy any anana hoe telo tapitrisa fa maninona ny telo tapitrisa fa maninona ny tsy dimanjato fa maninona ny tsy zato fa telo tapitrisa maninona ny tsy firy tapitrisa lasa ny olona manontany an'izany fa tsy zay mamorona tonga de zany no mifanontaniana apetraky ny olona ao anatin'le izy de le fomba fiasa eo mantsy le tiany sadeka atongavana hoe manahoana le fomba fiasa amin'ity fiatrehana ny fifidianana ity manahoana ny fomba fiasa mitombona tsara ve matotra tsara ve lay fomba fiasa sa tsy zay faky maimaika entsiketsika de rehefa jerenao zany hoe nanomboka tany amin'ny 7:24 roapolo sy roa arivo, 1:24 sy roa arivo, 2:24 sy roa arivo efa ho tapitra nanahoana izay zavatra izay efa mba nisy fandehanana tsikelikely ve ohatran'izay le izy io tsy azo ialana le resaka hoe covid sy ny rehetrarehetra fa samy iteny an'izany daholo ve fa tsy tsika rery akory no mikarakara fifidianana eto ambonin'ny tany fa samy mikarakara fifidianana daholo io rehetrarehetra io tany Brésil au firy 150 millions mahery ahoana izy tsy ny teny tsy hitomombana ny lisy mpifidiananay na tsy nanao refonty ary izy sa zay nataony tany tsisy an'izany menimeny zany ny Amerikanina mifidy any ko sisa tsisy mitabataba an'izany tsisy ny teny ka taty aminay nisy ouragan sa inona moa ny filazan'le cyclone be any États-Unis reny tsisy ny teny an'izany mihitsy taty Brésil tsy vita fa aty aminay feno 4 ohatr'izao mahantra tsisy ny teny an'izany fa hoe rehefa zay no tokony atao de tokony atao eo zany aloha de efa nisy ataontsika hoe fahavoazana na fay aty amin'ny heritaona mialohan'ny fifidianana zay vao mikoropaka hoe anao an'ty de zao koa vity ny fifidianana de tonga ndray ihany ko zany ny sadeka manontany sy mijery ny amin'ny hoe tena goavany ty ahoana ny resaka éducation citoyenne ty resaka fanabeazana olom-pirenena vao vita amin'ny fifidianana 2018 dia nisy an'izany ve nanao an'izany ve ny teto Madagasikara de eo zany samy teny ka io ne samy mandray ny andraikiny ka io ne samy mandray zay tandrifiny sarotsaromana ao anatin'izany le resaka fa raha zany hoe fanabeazana olom-pirenena zany aloha akoatran'ny ataony ny fikambanana isan-karazany zay efa fanaony zany hatramin'izay fa raha jerenao amin'ny ankapobeny misy mpitondra fanjakana eto manahoana ny fanabeazana olom-pirenena ao anatin'ny fikarakarana ny tontolo mpifidianana satria tsy maintsy beazina ny olom-pirenena rehefa hoe hiatrika fifidianana zany fa ny zava-misy eto amintsika vao mivoaka ny didim-pitsarana voaka ny ACC hoe raha anina ny lany de fety be de tsisy mieritreritra ntsony izay manaraka rehetrarehetra eo fa ny zavatra hita ny mpanohatra no manao an'ilay fanabeazana olom-pirenena io amin'ny resaka fifidianana io zany zao tena ngeza be mihitsy io teneny ny tiako Madagasikara tary amin'ny président Marc Ravalomanana io samy mailo arao maso
soratiny anarana any anatin'ny lisym-pifidianana sisisisisa zany tena hoe fanabeazana olom-pirenena fa maninona ny hafany tsy manao an'izany tokony efa atram'izay zany atram'izay voatsoka eo nanomboka tany amin'ny 7 de efa tokony nandeha zany tokony hitany amin'ny fahitalavim-pirenena zany amin'ny radio-pirenena zany zay ratsa mangaika rehetrarehetra zay miresaka hoe any ny fanjakana egalina vahoaka ho fa sao de misy mieritreritra hoe fanjakana de hoe mpitatana ao zay fa raha vao fanjakana zany dia mpiasa-mpanjakana mpiasa-mbahoaka de resaka vahoaka zay ka ity ne raharam-bahoaka ity raha ohatra zany tany amin'ny 7 ka hatramin'izao no efa nisy an'izany fanabeazana olom-pirenena zany momba ny tontolo-pifidianana de hoy ny manapaizana hoe mba miena kokoa ny fréquence na ilay antsoina hoe fiahiahina sy tsy fahatombanana rehefa tonga lay tena jour-J lay tena fotoana anaovana le fifidianana zany hoe tatia vao nanomboka taty zany de efa nandeha tsikelikely ny fiomanana amin'ny lafin'ny teknika ny fanabeazana ny olom-pirenena hoe inona no tokony atao inona no tsy tokony atao mandeha ohatran'ireny mampianatra zazakely any an-trano reny beazana le olona beazana satria ny olona manana ny fiainana izy mitady vola izy zay aloha ny olona mitady vola izy mitsabo tena izy sisy fa le fanabeazana amin'ny maha-olom-pirenena ato mila mandeha foana nanao an'izany ve ny teto amintsika na hoe nanao fa hoe atraiza ny ahavon'ilay izy fa raha ny zavatra misy aloha de ny ety amin'ny mpanohatra no miezaka manao an'izany fanabeazana olom-pirenena izany fa ny aty amin'ny fitondrana zany dia ny fisehoana aloha ny tena betsaka hitan'ny rehetrarehetra aloha be de be moa vocabulaire ampiasaina na natao fiarahamonina any fa hoe tsy andany andro amin'izany eto be de be ny voambolana hoe zao hoe sinsisy fa rehefa maso mijery fotsiny de efa voka-javatra ity ainantsika amin'izao fotoan'izao ty misy zavatra be de be tsy vita tao na inona tenenina aloha zany na inona tenenina anisan'ny nanontaniany Sadeka ihany koa satria niteraka resabe tamin'ny zay moa maha-poste électoral azy hoe ny resaka financement amin'ny resaka propagande sy ny candidat nisy resabe tamin'ny 2018 nisy resabe hoe ahoana tsara ny vola ampiasaina tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2018 reny ene de voaka amin'ny fe hoe misy o ny tena nampiasa hatrany amin'ny mihoatra ny firy izy teo vola be mihitsy 100 millions vola vahiny izay na 100 millions de dollars na 100 millions d'euros zany vola be zany tena vola be ataontsika hoe raha vadika vola gasy zany de hoe miliara maromaro miliara PDB no lanina tao anatiny zany rehetrarehetra zany de ozy ny Sadeka hoe mila jereny io satria ho avy ny fifidianana manaraka indray 2023 nefa l'izy tokony hitovy ny ataontsika hoe sens zany tsisy an'izany hoe candidat lehibe candidat madinika tsisy an'izany fa ny foto-kevitra entiny mandresy lahatra n'le mpifidy iny no zava-dehibe de anjara mpifidy mamakafaka tsara mandinika tsara hoe be resaka fotsiny ve ty candidat ty manao balaoasy fotsiny ve ty candidat ty fiteny any Antsianaka koa zany balaoasy zany akoatran'le oeraoera manao oeraoera manao be resaka manao kabary ambony vavahady fotsiny ve ty sa tena tanteraka sao de andainky ty sao de mamorony ty sy ohatran'izany eo amin'le foto-kevitra sy lay hoe vetikevitra no hitsarana ny candidat fa tsy eo amin'le hoe lanjany vola izay nolanina de io zany mila jerena ihany keo fa be de be ny resaka momba an'io de zany hoe vao vita amin'ny fifidianana filoham-pirenena 2018 de fa tokony nanomboka ihany koa fa tokony déclenche ho isika ny fijerena momba an'izany vola ampiasain'ny candidat isanisan'izany ahoana tsara ny momba an'io sy ny sisa tamin'izany zany efa tokony nisy fandinihana mihitsy fa tsy teny ny eo anivon'ny mpitondra hoe ef'izay zao ny eto de zao aloha no mahamaiky anay ny programme mpanosona amin'ny firenena aloha no mahamaiky anay IEM PEM sy sisa programme any
tsisy manakana ane ny programa ampandrosoana ny firenena tsisy manakana mihitsy fa aty koa misy zavatra anankiray ngezabe zay tokony jerevana zany hoe resaka fotoana le izy be debe zany zavatra tsy natao nanomboka 2019 ka hatramin'ny 2022 izay mahatonga an'izao zavatra tsy mipetraka araka ny tokony ho izao de hoe zay vao mikiropaka atsy izay mieritreritra moa zany ny amin'ny hoe amikotra amin'ny toerana de fizany mamaika azy fa ty resaka hoe vola ampiasainy ny kandida sy ny atokona zay manosika an'le olona ho kandida ity tena mila jerena tokoa le izy matony sadeka amiteneny zany de misy dikan'izay satria zany rehefa tsy milamina io dia tsy maintsy misy aho mampiteraka tsy fahafaliana ho an'ny sasany hoe nahoana ry anina no mampiasa volabe mahazo volabe nahoana zay no kely fotsiny nefa ny samy kandida io de tokony mba misy zahatra jerena zany ao anatin'izay tamin'ny nanomboka 2018 2020 2021 zany nefa tokony nojerena daholo zany nefa tsy hita zay hoe inona ny resaka natao teto tsy hita mihitsy zay resaka natao teto momba an'io resaka io nefa resa-bola mampiady io na any amin'ny tokantrano na any amin'ny fianakaviana na any amin'ny fiarahamonina na eny hatrany am-piangonana raha vao resa-bola de tsy fampitokisana io de indrindra moa zany aty amin'tony resam-pifidianana tony zay zavatra tena hoe goavana be no finosan'le izy de hoe tokony mba mila jereny zay resa-bola zay nandeha neny resaka teto tamin'ny 2018 nisy kandida hono vatsian'ny rosianina vola nisy an'izany teto ary de so ndray ny sasa miteny hoe nareo zany koa ohatran'ny andokandoka indray tsy hoe mandoka ny pasteur Mayol fa pasteur Mayol tonga de nitsotra mihitsy izy tonga de mivakiny batsilo ay nandray vola io ka ngamo isy hoe ahoana fa tonga de zay ary de nisy ihany koa kandida hafa nandray vola tamin'ny rosianina le rosianina zany mbola fanontaniana be debe vola tany poson Poutine ve io sa vola tany amin'ny oligarka ve io oligarka zany mpanefoefo paritaka erak'izao tontolo zao teratany rosiana miaro ny tombontsoa any Russie rehefa misy olona tiana vatsiana vola de mibaiko fotsiny avy any Kremlin hoe orzalahy le orzalahy io zany reto le oligarka ty misy an'izao mba meo an'izao izy satria akama reo ohatra zay zany izy raha hitsina amin'ny fomba mahitsy azahoantsika azy ka hoe fa mantsimbola tamin'ny rosianina hoe rosianina ahoana ihany koa tany amin'ny Poutine ve sa tany amin'reto le mpanambola rosianina oligarka ve sa groupe Wagner ve raha vao resaka an'izany ndray ma de resaka fitaovam-piadiana indray sa vola tany amin'ny kitapom-bolan'ny Kremlin ve nefa ohatrany sarotra nino an'izany satria Kremlin volam-panjakana ve de entina nohanana kandida ohatrany tsy mitombona aloha zany fa fanontaniana zany mifamaofao ao anatin'le izy zany tranga anankiray izay niarahana eny teto nisy nahazo vola vary ary lizy tsy vola veto fa vola avy any velany de misy nefa kandida tsy mbo mahazo an'izany de ahoana zany ny fomba ifehezana an'izany rehetrarehetra zany ary ahoana ny plafond an'le izy sinsisa resa-bola ho io satria tsy hitovy mihitsy ny resultat ho ana kandida ndeha ataontsika hoe nampiasa vola tamin'ny propagande ataontsika hoe ohatra zany 100 milliards de dollars ohatra zany sy ho anna kandida nampiasa 2 milliards FMG na ohatra hoe 4 milliards ariary ohatra zany ny anankiray mampiasa 100 milliards de dollars ohatra ho zany million tapitrisa tsy hitovy mihitsy satria zay mpanambola zany tonga de mirafarafa izy amin'ny tonga de zany ny t-shirt zany ny elo zany ny zao tonga de atotony eo daholo akoatra n'izay efa nangoniny tao anatin'ny fotoana maromaro hoe ity indray aloha tonga de atotona amin'ny resaka propagande ty iza ny araka amiko misy ataontsika zany hoe x na y le kandida zay eritreritra anao kandida
iza niaraka amiko anoana fa tonga de fa le fahasoato aloha de fa ho hitantsika eo ny toyany fa tsy maintsy mila vola ekena mihitsy fa ny zavatra etra de tsy maintsy mila vola ekena zany tsisy mandany zany anao propagande ve anao de tsisy vola ihany koa anao fa de hoe eo amin'ny salon fotsiny anao niteniteny de aka caméra eo de manantena n'olo any ny olona ry mitety tanàna sy ohatran'izany de hitovy ve zay aloha zany mazava koa momba an'iny fa eo am'le lanjan'le vola ampiasaina amin'ny resaka candidat mbola problème zany ary de tsoroneto fa raha ohatra ka tsy mazava ny momba an'io izay efa nampisy resabe tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018 isika nefa hiatrika fifidianana 2023 raha ny calendrier raha tsy mazava momba an'io fa matsimbola io mazava tsara de tsy fankahitana eto tonga de zay tsisy resaka hoe maminany zao mpanao gazety sy mpaminany zany fa miainga amin'ny zavatra efa misy sy miainga tamin'ny zavatra efa nabe resaka sady nabe resaka tonga ny kimenimenina isan-karazany fimenimenomana isan-karazany fa ahoana kosa zao fa zay le hoe fa ahoana kosa zay mitarika zavatra be dehibe zay raha tsy voalamina de melo dikan'izay zany sady tsy natao araka ny tokony ho izy any zavatra rehetra tokony natao tamin'ny resaka hoe fanaovana refonty vao vita ny fifidianana 2018 de fa nisy fotoana banga be aloha zany tao no tsy natao araka ny tokony izy sy ara-potoana na tsy natao tsy kelikely ny fanabeazana maolo-pirenena no tsisy resaka ny momba ny ty hoe famatsimbolana kandidaty telo zay telo goavana be zay rehefa jerena zany reo telo reo de tsy hita zay hoe ahoana sy ahoana amin'ny le raharaha fa ny sadeka ry ananina ry no mijery elizy hoe ahoanty tsisy valiny hoe tena mahafapo hoe zao ny tena natao omeo araha mivaliny tena mazava raha momba nytony famatsimbolan'ny kandidat ony ahoana zao ny afarahany hoe vola tany amin'ny Rosiany reny tsisy mazava na ahoana nefa nisy kandidat ihany koa tao zay tsy mba nisy famatsimbola avy any velany fa de ny mpikamba na ny fianakavia na ny namana no nanao tsy paipaika ry Barack Obama reny ane tamin'ny latsaka filoham-pirenena Amerikana niainga tany amin'nisy azy tany tena départ à zéro mba tsy lazana zavatra hafa isy Michelle Obama zay vadiny aloha no tena nanoana tsy hoe mpanakarembe ne Michelle Obama i ramatoa zany tsy hoe mpanakarembe tsy hoe zanaka mpanakarembe fa avoka pailalana fa tena hoe niainga tany amin'ny communauté zay nisy azy reo Obama zany nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny tany amina fiangonana pastera ny tena niarany asa taminy de tsy paipaika fanohanana sy ny fandresen-datra zany no niangan'izy mivady de natonga azy amin'ny hoe numéro 1 tany États-Unis ohatra fotsiny zany fa neto amintsika tonga de mialana ny vola be satria tsapa ny fahantrany le malagasy hoe rehefa mahantra le malagasy ka tonga ny vanim-potoana amin'ny fifidianana de fa mena an'zao reo de tapina amin'ny masony de mbola izany foana ve no iainana resaka hevitra ny tokony aroso hevitra mafonja maharesy lahatra ary ho tanterahana fa rehefa mandroso hevitra ihany keo ianao am'ireny propagande reny tokony koa ianao de manao soni koa hoe rehefa tsy vitako ty de tiany soni ny taratasy miala tokony zany koa ane le izy fa tsy zay tenenina rehetrarehetra zay miteny eto amin'ity fireneny ty tsy misy manao engagement hoe tonga de mahasaky mametraka taratasy hoe rehefa tsy vita hatreto de miala tsisy sa manao an'izany fa ny eto tsy vita de anao an'izao ndray ny eto tsy vita anao an'izao ndray ny eto tsy vita de ozy ny olona inona ihany ary zany aka tsisy engagement io ka de miteny amin'izay ny sasany tsy manarabiraby mendrasa fifidianana nefa mandra-pahatonga an'le fifidianana efa mihiotsaka ihany ilay farim-piainana ilay malagasy ka io resaboly io de manahirana io zany efa tokony jerena nandritra n'izay fotoana zay vao mivoaka ny valim-pifidianana 2018 de efa tokony nanomboka ny fijerena fandiniana an'io fa rehefa jerenao le izy de samy tsisy taitra
ny aty amin'ny mpanohatra no mampaneno lakilosy ary manao ny anjarany. Ny tiako Madagasikara zao manao ny andraikiny izy akoatrany hoe raha natoko manokana any zany, any tim manokana iny zay anazy, de eo ihany koa nefa fanabeazana olo-pirenena zay efa ataony foana satria manandraikitra amin'izany ny atoko ny aty amin'ny société civile isan-karazany manahoana, tena manao ny andraikiny tsara tokoa ve sa misy misababaka tsy tena mijoro tsara amin'ny tena andraikitra ny hoe maha société civile? Misy manao, misy aloha tena manao, misy miakatra eto amin'ny miara-manonjy eto tena manatsara ny anay zay tsy mijery an'izay firena politika any fa tena hoe rehefa mazava hoe ity ny lalaka izorana zao ny fanabeazana olo-pirenena de zay. Ka ny fisian'ny cyclone sy ny Covid-19 hoe nisy confinement de tsy natao fitaovana ialana bala mihitsy hoe ny antony tsy nahavitanany zao. Tsy tsika rero ny tratran'ny Covid teto ambonin'ny tany fa samy tratra daoly. Fa ny tsika rehefa nisy vola ny atrehana amin'izany fa tsy fantatra hoe nankaisa. Ka inona ny ialana bala amin'izany? Tsisy afaka miala bala zany eto. Fa matoa misy ny tsy fahombiazana de misy andraikitra tsy niraisana zany tao. Tsy andraikitra ny vahoaka, misy andraikitra ny vahoaka ny amin'ny hoe olo-pirenena rohatra izy manaraka vaovao sisa. Fa efa misy natao iandraikitra an'izany, tsy afaka miala amin'izany ny fanjakana. Satria izy ny ray aman-dreny eo ambony eo. Ny vahoaka hoentana ry zareo mpitatana. Ka raha hoe tapitra amin'ny vita amin'ny fifidianana 2018 misy zavatra be dia be efa tokony natao, nalefa tsy kelikely, raha natao zay. Na teo amin'ny fandiniana ny volan'ny ampiasain'ny kandida, na teo amin'ny fanabeazana olo-pirenena, na teo amin'ny fikarakarana avy hatrany, ny kipitsipitsony isan-karazany amin'ity resaka lisy-pifidianana mampitabataba ity, ka natao ny mba hiatrehana ny refonty, raha natao reo anankitelo reo tsy ohatran'izao zava-misy eto. Zao zany vao anentsika daholy, zao zany vao mikoropaka daholy, hoe atao zao. Fa inona no natao hatramin'ny izay? Nefa raha natao le izy de tsy ohatran'izao mihitsy ny zavatra mitranga. Sa ve tena natao fananina mihitsy ny tsy nanaovana an'izany? Matoa ny sadekany matoa miteny an'izany de misy zavatra hitany ao misy solo-tenany ane eto de rehefa tsy tafavoaka ary rehefa tsy vita ary zay rehetrarehetra zay fa andeha amin'izay ty fomba fiasa ohatran'ny mampime sy zay moatra ny fiteny hoe manahirana ihany. Fa ny tena madika azy de hoe fomba fiasa tena hoe mampalahelo le zavatra miseho ankehitriny. Raha jerena fotsiny amin'ny resaka hoe fomba fanisana mpifidy any amin'ny tokantrano rehetrarehetra, anytaniony any amin'ny tokantrano any. Misy olona ray ao amin'le tokantrano mitratra ao an-trano. Satria le izy misy karapanondro adika de tsy ao le nentin'ny tompo ny karapanondro izy miasako. Organisation ohatran'izany mila efa mipetrapetraka daholo zany raha natao ny fikarakarana tany amin'ny 2019 tany de efa hita hoe zao zany tokony hanaovana an'ity, tsy mba tsy isiny ny fimenomeno fa izy tsy natao. Fa de hoe manomboka ny volana Oktobre 2022 de zao ny lalàna de zao zany de manomboka ny fanaovana refonty, ny resaka lisy-pifidianana sisa. Fa ny talohan'ny Oktobra inona natao? Sa hoe iandry zay mihitsy zay vao hanomboka? Raha nala fanadinana ianao tompoko BPC, anala fanadinana baccalauréat CP, tsy ray volana alohan'le jour J an'le fanadinana ianao. Fa hoe atao ty fa ny fanamanana dossier anao efa any amin'ny février, raha ohatra hoe aty amin'ny juillet ny fanadinana. Any ianao de fa manamboatra dossier de ozany sekoly hoe amin'izao farany fanatoerana ny dossier fa raha zany ianao andala ianao manao candidat libre any fa tsy ny sekoly reberebenao eto rehefa apotomoty eto. Ka zay mavoan'ny gasy. Zatra n'ity zavatra apotomoty ity, na ihany koa nefa misy ambadika izy fananina tsy atao. Fa rehefa akaiky le fotoana zay vao mikoropaka, ataovy zao. Le olona nefa sepitry ny fitadiavana. Zordira reto Antananarivo efa tsy hita zay anaovana azy fa efa sepitry ny fiovan'ny toetrandro izy, ny voriana tany a Ejipta tany Salmenser, mbola sepitry ny fofon-jordira. Mbola hiteny ianao hoe aiza ny lisy-pifidianana ataovy tsy hita antsony.
tsy tany lohan'le gasy tsony zay atao ka mba tsisy iny zany rehetrarehetra zany tokony efa natao de lizy moa zany hoe tokony fa efa tsy natao aloha resultat zao hitantsika zao zavatrafa no mamaika ny sasany kanefa hitan'ny avy any ivelany le izy aroka ho tadiditsika fa ny fanadiadiana sy ny fanamariana nireo marika isan-karazany zay hoentin'ny sadeka de iny miakatra eo amin'ny vondrona afrikanina de iny miakatra any amin'ny Nations Unies zay le fomba fiasa zay raha ohatra ka apatsihivina amintsika misy amintsika aloha tsy mahalala an'izay fa zay no izy na tamin'ireny gidragidra tamin'ny 2009 hoe sinsisa reny de zay misy ny aty amin'ny faritra rafitra aty amin'ny faritra misy an'le firenena de tsika zany sadeka de iny miainga na tamin'ireny resaka îles éparses reny ara de ohatr'izay foana de iny miainga de makao ny vondrona afrikanina de avy amin'ny vondrona afrikanina de makany amin'ny Nations Unies zay ne ny antom-pisian'ireny rafitra aty amin'ny fotony reny fa sao tsika mieritreritra hoe tonga de avy New York sy Washington any tonga de mitotona avany de zao tsy de zay indrindra amin'ny raharaha tahaka antony sadeka no eto akaiketo de zareo zany no mijery an'le izy de mahafantatra daholo ary reo mifandray foana ka rehefa tsy te ho arahany sadeka tsika amin'ity raharaha ty de tokony miteny ny fitondram-panjakana hoe zay hiala fa ianao koa raha hiala ao misy fepetra fa tsy hoe hialaala fahatany ianao tany voalohany nanao angazomanko hialaala ahoana fa raha hiala ianao de misy angazoma misy ohatran'izany amin'ny fanatanjahantena hoe mpikambana eo anivon'ny FIFA itsika amin'ny baolina kitra de tsy maintsy manaraka ny lalàna amin'ny FIFA na misy gidragira raha tamin'ireny resaka fitantanana ny fédérationy hoy tenen'ny FIFA de hoe ity no mifanekena de tsy maintsy manaraka an'io raha-pifidianana zany zao no lalakombana ao anatin'ilay izy zao ny fepetra dia mila manaraka an'izay de ahoana zany ny hotoy an'le raharaha zany hoe raha nanaraka tsara zany tsika be de be ny zavatra tsy vita vokany lazazakazaka raha tosika de misy mikopaka vato hoe amin'ny 2023 mifankahita 2023 nefa misy fanainina tsy natao zay ny fahitan'ny maro azy ka na resaka famatsim-bola vola ampiasain'ny kandida tsisy resaka na ny resaka fanabeazana olom-pirenena afahan'le olona zany miatrika patoniana tsara le fifidianana tsy nahitana resaka firy na ny resaka hoe fikarakarana ny satria anao refonty fifidianana élection spéciale fifidianana manokana azy tsy divizany amin'ny fifidianana zay efa natao de no izy lisy-pifidianana miainga amin'ny refonty atao isaky ny folo taona spécial ane zany hoe fifidianana miainga amina lisy-pifidianana natao refonty zany de tokony ho fifidianana tena hoe tsy hainona kimenomenona zay no satria refonty ka fa nga zany misy manazava inona natao hoe fifidianana tanterahana tamin'ny alalan'ny refonty de inona natao hoe fifidianana klasika tsy le lisy-pifidianana efa hatramin'izay ihany no atao fa tsy nisy refonty tsy mitovy zany tsy mitovy ty 2023 ty zany lisy-pifidianana misy refonty zany hoe tsy tokony isy kiana mihitsy tsisy azo kianina ny momba ny lisy-pifidianana zay tsisy azo kianina zay ny dikan'io refonty io zay averiny foana zay na impolo na injato na impiry fifidianana tao amin'ny nyainga tamin'io refonty zany hoe fijerena hatrany voalohany mihitsy verina manisa mihitsy ny lisy-pifidianana de hoe tena hoe lisy-pifidianana tena hoe modely de raha manisa folo taona zany tsika de rovinandray vao tokony isy refonty tsy amin'ny 2032 fa ho anelanelany 2022 sy ny 2032 na 2033 de mbola isy fifidianana koa fifidianana be ny tanàna député zany mampiasa lisy-pifidianana daholo zany de any amin'ny 2032 indray vao misy refonty zao tsika 2022 dia ao anatin'ny tsara le fanaovana refonty zany fa tsy de hahenonao fanazavana lalina manodidina an'le izy fa ny hitanao de anao autority apiditra zirafy anao an'izao zany no heninao
zay programa ataon'ny fanjakana anazy na rezima inona na rezima inona manana amin'ny programany. Tsisy miadevitra am'zany. Tsy misy adevitra am'zany. Fa le tena ato am'le maolo-pirenena, fifidianana, firenena, tsy voaresaka. Manakaiky am'izay le fifidianana. Hoe mikoropaka atsa, mikoropaka ary, mikoropaka ary. Ay le izy zany ampatsahiviny Sadek fa nisy asa tokony natao tao. Voatany amin'ny 7 sy 20. Natao sa tsy natao, sa natao tao, sa tena tsy natao mihitsy fa zavatra fa no namaika. Zavatra hita zany zao, matompotra izao fanakanana isan-karaza zao be tsy natao zany. De inona raha ve ho jerena fotsiny am'izao? Izay no mampitombona an'le hoe rehefa tsy vita le izy ary dia tsy maintsy makaty amin'ny fijerena vahaolana satria any malagasy ny firenena de fikaona mendo-pirenena, fampidiniana. Zay tsy maintsy solution amin'io. Fa raha toe-javatra zao iainana zao zany amin'ny tontolo-pifidianana, be ny zavatra efa tsy natao, de mbola isisika ihany amin'ny tsy maintsy atao fifidianana io, nefa raha le antsoina hoe refonte tsy mandeha am'izay tokony ho izy, de asa zay hitranga eto. Zay aloha tsy mpaminany, ary tsy maniry mihitsy ny hoe isin'ny hoe korotana na ny tsy fahazahonana tsika menakavy ihany tsy hinana eto ka, tsika ihany no eto. Fa rehefa nisany tsy fahavitana ny zavatra tokony natao zany ka efa hita taratra hoe anahirana ny zavatra iseho amin'ny manaraka eo de izay no mahatonga ny hoe afikaonan-do-pirenena ny tena solution amin'io. Ary zay ane zay fanazavana lavabe izay no natonga ny vondrona Europeanina miteny hoe metimety aminareo no fampidinika. Satria nisy zavatra tsy tanteraka tato. Fanabeazana olo-pirenena tsy natao. Ny fandiniana ny vola izay kirakirain'ny kandida tsy natao. Any zavatra efa tokony karakaraina satria anao ny refonte na lisy mpifidianana tsy vita araka ny tokony ho izy. Fa tara, io ne misy travaux de préparation any aloha any. Vao manomboka mihitsy de misy efa fiomanana sy ny sisa, ohatran'ny manao mariazy ihany io Ianao ve eny misy aloha sasany manao an'izany ao anatin'ny 2 volana ny azy ny préparation tonga de ndao hivady de any. Fa ny sasany tena any amin'ny rotaona no de alao karakaraina tsara, alao tsy mirotoroto alao tena milamina tsara, tonga le jour J de fa milamina. Fa ty asa tselika ty de kimaimaika ty de ohatr'izay foana de tarafin'ny olona amin'izay zany isika. Nefa le raharaham-pifidianana de alao tsy orina mihitsy, fa rehefa io no tsy mipetraka tsara de lasa ny fifidianana mantsy de ametrahana olona eo amin'ny fitondrana zany hoe hitondra vahaolana ho an'ny firenena. Fa ho an'ny firenena mahantra taka Madagasikara, rehefa tsy voafehy le izy mal préparé de le fifidianana lasa mitondra losa ho an'le firenena, mitondra korotana ho an'le firenena, mitondra fifamonoana eo amin'le vahoaka ao anatin'le firenena rehefa tsy voaomana sy mapetraka tsara, sy mazava tsara atao anatin'ny mangarahara tsara ny fanomanana an'le fifidianana. De lasa zava-doza no aterana satria samy tsisy anaika eo ka. Ahoana ny anaran'olona ny tosionao? Ohatra fotsiny, zavatra eritreretina hoe bitika zany, nefa tsy bitika mihitsy fa lehibe. Razaiarso Zorzety, ohatra zany, nanaran'le olona, zany ny soratany tany, dia lasa hoe Razaiarso Zanety. Samy hafa zany, de eo ve anao hiteny hoe io ranga tena Zanety de tsy haiko mivadika hoe Zilety sa iza. Zany ve de problema? Olona samy hafa zany. Tena olona samy hafa mihitsy zany. Na litera ray ara no latsaka eo de efa tsy izy zany. Zany hoe lisy mpifidianana tsy tokony hisy diso. Petraka ao daholo, maty miala. Ny olona any amin'ny tanàna hafa tsy tokony aty amin'ny tanàna anina ty no misoratra anarana. Zavatra tena hoe mipetrapetraka tsara mazava tsara. De hoe azo atao ve zany sa tsy azo atao? Azo atao zany.
azo atao manao an'io lisym-pifidianana io tsy azokanina satria ianao nanana fotoana ary raha zany hoe olona inenivo mifokotany zany eny fansambahoaka sika mifakalala daholo eny ny olona mifokotany afa-tsy ren'le hoe afa-tsy ren'le olona mifindramony reny ray mbola fanontaniana be mihitsy reny ona zany zao reny olona nialan-kere reny ona raha momba nyreny zany raha hiatrika fifidianana reny dia ahoana satria reny mananjo koa manana kara-panondro ara-dalàna reny dia ahoana zany vokatry ny krizy anatiny daholo zany fiovaovan'ny toetrandro sy ny sisa be dia be ny zavatra azo resahana fa eto tsika zany ifandinika eto hoe ahoana zany ny hotoy an'ity raharaha ity zay no mahatonga ny olona zay mahatonga ny vondrona Eoropeana miteny hoe tsaratsara aminareo no mifampiresaka satria maninona nazavaitsika teto zany fa tsy vita ny zavatra tokony natao préparation fiomanana isan-karazany momba ny tontolo-pifidianana dia mba tsy isian'ny wawawa mba tsy isian'ny gidragidra sy isan-karazany sy mifikorontanana dia alao miresaka inona ny maharatsy ain'izany fijerena vahaolana ane zany fa tsy tonga dia maika fotsiny sasany mitady seza ireo mitady seza ahoana ianao ny tsy navita ny andraikitra ao hatrary amin'ny 2019 ry ahilika ho any amin'ny resaka covid volana ampiasaina tamin'ny covid raha tsy fantatra hoe nakaiza manao ny contrôle ny IGE ary ananary mbola misy 51 milliards d'ariary tsy hita ahoana zany tsisy fanazavana zany zao tsy resam-pifidianana zany fa resaka fitantana raharaham-pirenena bianco atsa mitabataba gazanay loha ty fa tena tsy mazavy reto volo reto manao ny asany izy zany dia ny aty amin'ny resam-pifidianana tsisy resaka fa dia atao hoe valy boribory ohatran'izany dia io zany zao efa miaraha mahita io ny toetra raha dikan'izay zany raha fitiantsika vokatry ny tsy fahalavorariana teo amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fiomanana hatrany amin'ny 2019 hankatry amin'ny fiafarany 2022 mialohan'ny anaovana fifidianana alao mifampiresaka aloha dia tafiditra daholo ny ratsa-mangaika isan-karazany zay vao mivoaka ilay zany hoe le fikaonandoam-pirenena zany tsy tokony hiteny zany koa tsy tokony hisy akory tsy tokony ho atao akory raha ohatra ka nanao ny andraiky ny ratsa-mangaika isan-karazany ao anatin'izany ny fanjakana tary amin'ny 2019 tary ka hatramin'izao dia nandeha araka ny tokony ho izy le izy fa le izy zavatra hafa ny nahavariana ny teto amin'ny firenenany zavatra hafa mihitsy nefa mbola maika hifikitra eo amin'ilay hoe toerana zay misy satria maninona nahita tsirony zay satria nahita tsirony teo amin'ilay fahazahoana andraikitra sy ilay toerana na ilay seza le seza sy ilay toerana natao hanim-pona vahoaka fa tsy mifamadika amin'izay be dia be zany ny zavatra tsy tanteraka atao anatin'izay fotoana lavabe zay dia manjary miteraka zava-doza le izy teoriany dia lasa ny firenena ray manontolo no fametra-panontaniana ny olona ahoana ary ty ahoana ty dia manolotra solution hoe alao fionam-be-pirenena natao mba tsy isian'ny wawawa sy ny gidragidra eto satria efa jerena ny taty aloha taty jerena dia anahirana io zavatra io ary ny fandarana takanytony dia mitondra ny fanazavana zay tsy manery zay zany averimberina foana zay tsy natao anery mihitsy akory hoe tsy maintsy zany no izy fa milaza ny zava-misy dia anjarany tsirairay zany no misaintsaina ao anatin'izy hoe ahoana zany no tokony atao manoloana le toetra raha mba tsy hananana zavatra ratsy mba tsy hiverina intsony ny tsy fahombiazana sy hoe zavatra be dia be zany miteraka fikorotanana teto amin'ny firenena tsy misy maniry an'izany hoe ikorotan'izany mihitsy tsy misy maniry an'izany hoe dia antra velona eto zany mihitsy zao zany zao dia mantra velona tena ikoizan'ny olona mihitsy amin'ity fahantrahany ity ilay eto Madagasikara ilay malagasy nefa tsy tokony ho zany le izy zay averimberina foana zay ka eo amin'ny resaka hoe fikaonandoam-pirenena ity dia ahoana zany io
misy mantsy manontany, de ahoana ihany e? Atao ihany ve izy io sa tsy atao e? Fa ahoana ihany efa ela ihany zay nresahana azy zay e? Ho atao sa tsy atao izy io e? Ohatrany efa tsy mahandry mihitsy zay e? Sinsisa. Ahoana moa tsy atao? Ahoana moa tsy ho atao le izy? Feonam-be-pirenena zany tsy maintsy atao. Fa ao anatin'ny firesahana an'io de misy ny mandrabiraby, zany tsy maintsy misy zany. Misy ny mandrabiraby, misy ny manao zay tsy tanterahana eo. Misy manao an'izao rehetrarehetra zao any ambadibadika rehetrarehetra any. Tsy maninona mihitsy satria matoa misy zay. De zay mihitsy no vao mainka mampisy lanjany an'ilay fitoenan-doam-pirenena. Zay mihitsy ny mampisy. Ianao anie rehefa enjehany de vao mainka ianao misongadina. Rehefa misy manakorotana ato, matoa izy manakorotana de na tsy takatry ny sainy le zavatra ho atao, na tsy misy tombontsoa makany aminy. Zay ihany ny maha-olombelona zay. Tsy takatry ny sainy le izy ao de ato izy manakorotana ato hoe manaratsy ratsy io sy ny sisa. Nefa tsy zakany ato-doha mihitsy le ketrika atao ao, le fampidiniana ao. Na tsy misy makany amin'ny tombontsoa an'le fitoenan-doam-pirenena fa manozongozona ny tombontsoa efa azony izay efa nangoniny tao anatin'ny taona maro. De efa mandeha be ny sainy. Hoe raha vao mandeha de vao kitikitika ny tombontsoa akoaty. De zay mahatonga azy hanaratsy an'izy. Zay foana le izy, tsy zavatra hafa ankoatran'izay. Nefa ny olona izay mandroso sy mampirisika, manentana makany amin'ny hoe anatentarana ny fitoenan-doam-pirenena, tsy manana eritreritra an'izany. Ny FFKM ve de anana eritreritra an'izany? Ny FFKM ve, raha zay fotsiny no alaina ohatra, ray aman-drenim-piangonana ao anatin'ny FFKM ve dia hieritreritra tombontsoa manokana avy amin'ny alalan'ny fanaovana ny fitoenan-doam-pirenena. Averina andrem-pandeha. Raha raisitsika ohatra ny ray aman-dreny ao anivon'ny FFKM. FFKM zany ny Loteranina, ny FJKM, ny Eglise Katolika Romanina sy ny Anglikanina. Reo ny FFKM, reo aloha ny resahako zany. Reo mampirisika sy manosika hoe ataovy mifampiresahana. Na inona fiantsonana io, fitoenan-doam-pirenena sa inona fiantsonana io, mifampidiny, mifampiresaha. Raha mandrisika an'izany ve ny FFKM de mieritreritra hitady tombontsoa ao anatin'izany, diso be zany. Diso be mihitsy zany. Tsy zay le izy. Fa fikatsahana ny mahasoa ny firenena mahatonga an'ireo ray aman-drenireo hiteny. Ny any fikambanam-pivavahana hafa aloha tsy maheno fa ny FFKM ihany aloha tena eno aloha. De reo no resahana, mety misy miteny ihany fa mety hafa ny fomba itenenany azy. Fa ny FFKM aloha mazava tsara. Matoa ny teny ny vondrona Europeanina hoe mety aminareo no mifampiresaka noho ny anton'izao, noho ny anton'izao. Tsy efa tsy vita ny fikarakarana tokony natao hatrary amin'ny 2019 ery de mifampiresaha mba tsy hanenenana. De misy miteny ve hoe mahazo tombontsoa amin'izany. Inona ny tombontsoa amin'izany? Fa ka Madagasikara rery ny rahan'ny Union Européenne miasa. Fa matoa miara-miasa amin'ny Madagasikara mivondrona ny velany ihany. Union Européenne, ny firenena mikambana de noho ny alahelo ny an'ilay malagasy. Fa tsy hoe noho ny faharesen-dahatra hoe tena maharesy lahatra ny fomba fiasan'ny mpitondra. Resaka diplomatika zay, resaka diplomasia. Fa nefa hoe fitserana lay vahoaka malagasy no mahatonga ny olona hanampy zany. Ka hoe resaka hoe fitoenan-doam-pirenena tsy azo ialana io na ahoana na ahoana. Zay tsy hanao ka io koa tsy azo ifanerena. Averiny indrem-pandeha. Ny fitoenan-doam-pirenena fikatsahana mahasoa ny firenena. Ny fitoenan-doam-pirenena de fikatsahana mahasoa ny firenena. Zay. Ka raha mahasoa ny firenena zany tsy misy lalàna mihitsy hoe lanina teny amin'ny ATMR de zao de hoe tsy azo atao ty, tsisy an'izany. Fa io tsy fanerena io rehefa tsy hanao de aza manao. Ho an'izay tsy hanao zany. Fa ho an'izay resy lahatra kosa hoe hanao an'ilay fitoenan-doam-pirenena satria
ny zanaka ny zafikely ny zafiavy no mpanjinina ao anatin'le izy satria fa tsy mendrika amin'ny Madagasikara zany ifanjevo sy anao polisy voalery ifanentsika eto zany foana isako mihetsika zao. Ay vita fifidianana de gidragidra de ohatr' zany de tsy fampatoky de zany foana ve ny iainana eto. Sasany efa mieritreritra hoe tsy hipetraka eto fa ninona miseho eto de zay efa ikopakopaka any am'izay misy aina ihany. Zany ve de fitiavan-tanindrazana raha hoe tonga am'izany ilay eritreritra. Tsy tokony ho zany le izy. Ka raha hoe fikaonan-doam-pirenena zany tsy maintsy atao io. Ninona resahana aloha zany tsy maintsy atao io. Ny vonona zay tsy anao de afaka tsy manao izy fa io tsy fanerena mihitsy akory. Ny hoe ny anaovana an'io na tsy anaovana an'io. Fa li zany ao anatiny de zao. Toma mantsy de misy fitenenana kapobeny ao. Ty zany efa nresahana teto hoe ny ao anivon'ny mpitondrany ohatra marisarisa amin'ny hoe fanaovana an'io marisarisa ary misy mihitsy ara ny olona ao anatin'ny mpitondra efa nyteny mahitsy na mpanohana ny mpitondra hoe tsisy ilana an'izany. Tena fitadiavan-tseza zany. Manakana any amin'ny fampandrosoana zany sy izay vocabulaire ampiasaina hoe tsy mankasitraka. Zao anefa. Zay mahafantatra fa misy olona ao anatin'io fitondrana io mankasitraka amin'ny fikaonan-doam-pirenena fa tsy miteny izy. Zay mpanao gazety mahafantatra an'izany. De zao moa mba ho fanajana n'ireny olon'ireny de zareo miteny hoe tandremo zao tenitenenina fa tsy tianay le tenenina fa zay ny mankasitraka an'io fikaonan-doam-pirenena io Ay veo mankasitraka an'io zao fa maninona ho anareo mankasitraka an'io. Mankasitraka zay satria rehefa jerenao zany le zavatra miseho eto amin'le firenena tena tsy tafatsony. Zay mihitsy le vocabulaire tena tsy tafatsony le izy Tena ary io ara tena hoe fanampiana ny fanjakana zany resaka fikaonan-doam-pirenena zany na dinika nasionaly na inona. Ka zao mantsy raha vao miresaka hoe fifidianana zany no resahana anisan'ny hoe sujet resahana ao anatin'le fikaonan-doam-pirenena de tsy maintsy be deaibe ny zavatra ho voakitika ao. Tsy maintsy ho voakitika ny seny, tsy maintsy ho voakitika ny hatrany amin'ny fokontany any, tsy maintsy ho voakitika, tsy maintsy ho resahan'ny olona mpivory eo ny resaka asese. Ahoana ty. Tsy maninona zany. Raha zay ny hikatsahana ny mahasoa mba tsy hiverimberenana lava amin'io. Zay le fikarakarana le fiomanana nefa tokony natao hatrany amin'ny 2019 de tsy natao. De aty amin'ny fikaonan-doam-pirenena zany lasa manao miratrape manenjika ny zavatra tsy vitan'ny reto tao anatin'izay fotoana lava zay. De zay mahatonga an'io hoe lasa ohatra ny azakazaka raha tosika izy zay tenenin'ny Sadek hoe ahoana ny momba zao, ahoana ny famatsim-bolan'ny averina ny famatsim-bolan'ny kandida, ahoana ny fiomanana tamin'ny resaka hoe fiatrehana ny refonty amin'ny lisam-pifidianana. Ay zany ty refonty ty tsy eo anatin'ny ray volana heritaona mialohan'ny fifidianana vao hikoropaka fa efa nisy asa tokony natao hatrany amin'ny 2019 kay. Ay zany le izy. Alao zany iletika tsara ao an-tsaitsika. Ny fanabeazana olom-pirenena ozy ny Sadek ahoana tsara ny fandehan'io. Nanao an'izany ve teto sa tsy nanao? Inona no natao teo Inona mba lazao inona mba hoe fanabeazana olom-pirenena ka tena niatraika tany amin'le olom-pirenena ka mahatonga an'le olom-pirenena tonga de hoe tsy ampitahorina na hoe ampatsiahivina lava fa olom-pirenena mahalala ny nataony. De zay mifanontaniana, mahalala ny ataony ve zany ny malagasy mahalona ny fiomanana amin'ny fifidianana? Mahalala n'izay tokony atao ve ny malagasy mahalona ny fiomanana amin'ny fifidianana fa tsy ampatsiahivina lava? Mahalala ny tokony ataony ve ny malagasy? Tsy mahalala ny malagasy raha tsy beazonao izy. Tsy mahalala ny tokony ataony ao amin'ny fiatrehana ny fikarakarana ny fifidianana izy raha tsy beazina. Zay, ary le fanabeazana io tsy ao anatin'ny ray volana, tsy ao anatin'ny roa volana, fa mandritra ny taona maro. Raha isika hatrany amin'ny 2024 dia beazinao zay fanabeazana olom-pirenena. Alefa foana. Zany ny tokony ho izy zany. De fantatry le olona amin'izay ny tokony ataony dia tsy tokony hisy olana aty amin'ny heritaona mialoha ny fifidianana. Jereo tsara ny mahazo antsika heritaona mialoha ny fifidianana zao ny zava-misy.
zao ny zava-misy heritaona mialohan'ny fifidianana menimenina daholo zay eny rehetrarehetra amin'ny resaka fanisana mpifidy fotsiny de efa misy mitako vola hony tsy voaloha hony zao zany ve ka zay mivokatry le asa koropaka koa any amin'ny resaka teknika zao zany resaka lojistika sy ny namany rehetrarehetra any aka tsy voalombola tsy voalohany eny volanay ozy le mpanisa inona ny idirany olona am'izay volany tsy voalohany organisation zany am'izay mpanao azy fa inona ny namaika vao hoe nandeha ny 7 tonga de kiteo ny ACC kiteo ny CENI ataovy aingana zao zany aloha no namaika aiza lay fanabeazana olom-pirenena le fifidianana ne siklika vita zany zao fifidianana 2023 indray de isy fifidianana indray manaraka ho avinay mififidianana de fifidianana tsy hita mihitsy zay zavatra mivoatra eo fa ny eo ny fomba fanisana ny vato rehefa mivoaka ny valim-pifidianana efa ty amin'ny 2022 na zay mpanao gazety ary reraka valim-pifidianana voaray valim-pifidianana mbola tsy feno valim-pifidianana voaray tamin'ny birao fandatsaham-bato misy 520 amin'ny birao fandatsaham-bato 200 nisa mifidy zao nefa ny eny olona ry ny endry Brésil tonga de ny alina iny ihany de fa hoe ianona ny lany ianona zao ny etsika firy volana de lasa tsy matokontsony olo zany efa tokony jerena daholo zany iny ny ilana amin'ny fikonan-dom-pirenena fa tsy komaimaika fotsiny eny ary efa lavalava ihany zay fanazavany zay fa zay moa zany tsy maintsy natao satria mba hampazavany resaka miarabanamana fanira zafy manantany tao ary zatsisy miarabanao rena sady misaotra nanokatra ny fandaratsika ny tatana ny fandarina tamin'ity fafiry androany efatra am'roa volana novambra de faly iza miaraka faly eo ambadika eo ny ao amin'ny lafiny teknika eo lasara aloha mbola mandamina kely faly aloha zany fa de miarabatsika rehetra de misaotra ny irina zay nanokatra ny fandaratsika miaraba namana teknisiana ry radansy razankla any ambony any de isika rehetrarehetra manaraka ny onjam-peo ny MBS sy ny fahitalavitra any faritany mandray amin'ny MBS Morondava tsy alino Sambava Manakara Thomas na Mbatonrazaka Parafaravola mahazo mivatana Tsiromandidy mahazo mivatana Antsirabe ny any Fianaratsoany saika manerina Madagasikara Antsoy tsy adino de aiza koa Ambanja saika bediny Lenda William teo raha ohatra ka tsy voatonona Lenda kokoa Lenda ny any Antsirananany maromaro rina ny mandray atsika de arabaina daholo sika rehetrarehetra ny ato amin'ny fanambarambaraka teo ihany Fianaratsoa arabaleka de ny radio Mada zany miala tsiny indraindray ohatrany somary misy fikasoana ny feo fa ity zany manana didy manandraikitra eo anatrehan'ny fiarahamonina malagasy pity fanatanjahantena pity baolina kitra ny MBS radio sy télé de nakandraikitra zay rehefa mamila fila ny sasany rehefa nampanantena zavatra tsy ho isy akorina efa taona taty aoriana de makandraikitra izahay teto amin'ny MBS de mba niezakezaka samihafa de ny fandinika ny vory dia ny tantara baolina kitra tamintsika nanomboka tamin'ny alatsinainy tokony tamin'ny alahady zany fa mbola nanao fandaminana kely zay de tamin'ny alatsinainy teo no nanomboka nandray ny lalao mondial zay atao any Qatar efa andro vitsivitsy zany zay de mikasikasika ny any le feo satria dia miezaka ny mizara ny maximum ny lalao no ho tantaraina zany hoe zay azo tantaraina rehetra am'izay hotratra zany zay ngamba no izy am'izay tena hotratra na ekipa de Zokobe ro Fianrakotomaro moa zany no mitarika ny ekipa ao anatin'izany de rina ny tenako dia idafara zany hoe ry maro eo zany ry avitra efa manandrana ihany koa manao azy ao koa ry njava de akoatran'izay moa zany teknisianina miara misalary Iando ry Sanda
ry faly, ry zokobe ralahy, ry tately, zany namana daholo zany. De mbola misy ando lehilahy ihany koa miara am'salahy ato anatin'ity ekipa anay rehetrarehetra tya anatin'ny fitantarana. De ny amana mpiara-miasa Riandi zany miazakazaka fofotra kely ihany koa manao zay ahafahany namana rehetra mba mahazoaina tsara eo anatrehan'ny fitantarana. De isaorana antsika rehetra satria nandritra an'izay andro vitsivitsy zay rina de misy tena tsy ampoizitsika mihitsy ny fiazakazahany namana maro samihafa mare atsika mitantara satria isika zany no manao an'izay azaka lehibe zay. De miazakazaka mitondra rano, miazakazaka ihany koa rehefa mare le alindalina iny de tena sao de mila sakafo ianareo, de sao de tokony sakafo sy ny sisa. De zao ndray zao mahafinaritra miheno rina fa misy namana ndray zao no miteny an'le hoe satria angotraka be ny baolina tsy maintsy tantarinareo. Ary rehefa mitantara de tena hatrany amin'ny 12 alina mahery amin'ny mihitsiny no vita ny fitantarana ny baolina. Tsika mbola miatrika mifandarina de manafinaritra naheno an'le namana miteny an'le hoe tena mila multivite nareo karazana vitamine zany, de mila CAC 1100 dose. De ho avy le namana zany anatitra an'izay de fa anaovana ny tena fisaorana tanteraka mihitsy zany lina satria ilaina ny mahazo tanjaka. Satria isika hoa tena tratry ny tsinam-pozana eny le izy moa zany fomba fitenik'olo zany fa efa fantatra tamin'ny toetoetra an'ireto olo reto tamin'ny 2022 fa olona ampime reto olona nanongam-panjakany reto. De io izy atreka io izy datsika io ny zavatra ataony ka rehefa izany moa le izy de makandraikitra amin'ny atsika isika de makasitraka anareo rehetra nandefa afatra taty zay manaraka ny fitantarana baolina amin'ny radio. Tsy manana droit amina sary tsika, tsisy sary zany amin'ny télé satria misy manontany am'zany fa ty amin'ny radio zany no anaovana fitantarana mba hampiainana ny ambiance any Qatar, mba samba mieno any amin'ny radio kely any amin'ny findahany any anaty fiarakodia any amin'izay toerana alehan'ny rehetrarehetra any ny tokantrano samihafa de mba mare an'izany tsika menakavy de isaorana daholo. Makasitraka bevata ny amin'ny fankasitrahana ataontsika de eto no solombavam-baoaka Alain Ratsimazafy voafidy teny amin'ny district Anatsimondrano, solombavam-baoaka Rambosalama Emilia eto amin'ny tanàna zay misy ny MBS de isaorana de ny solombavam-baoaka Fetra Rahalamozafim-bololona ihany koa isaorana satria mba afaka zany manao fandrindrana amin'ny lafiny rano, lafiny ary ny rano tsy rano hoe ho an'ny olombelona fa misy rano ihany koa amin'ny fiarakodia de isaorana daholo. De isaorana nareo zay efa niantso marobe koa ny namana any Tsoromandidy any, ry Zokobe Mota sy ny rehetrarehetra zany sy zay rehetra zany zay ny fampiresaka taminay ny amin'ny hoe mba mahafinaritra ny ezaka ataonareo ka izy ty nge indray mandeha isa-taona ihany ary événement ngeza be eto ambonin'ny tany zany mondial zany ho an'ny olona tsy makafy fanatanjahantena, mampiesina ara-politika, manao fitaovana ara-politika ny tontolon'ny fanatanjahantena mba ahafahany mangarina fahefana, mba ahafahany mamitaka ny safidim-bahoaka de laloviny eo le fanatanjahantena. Fa atsika tena hoe anaty raha mihitsy le fanatanjahantena indrindra ho anay mpanao baolina, petit baolina sady mpanao rugby zany rehetrarehetra zany nataonay daholo zany. Ary ohatran'izany koa ririna ny ekipa rehetrarehetra ato ry Dafara, ry Zokobe Rufin zany eka mpanao baolina teny amin'izany faritra Itasy zany indrindrandrindra moa izany tsy malala ny zokon'ny Rufin teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra sy ny traikefany de hoe ndao ranga ho ataontsika ty satria dia adidy anatrehan'ny fiarahamonina zany. Misakara kely anatin'ny ray volana zany zahay, le misakara moa zany fomba fiteny iny zany hoe miaritra kely fa ho tanterahantsika an'izy de fisaorana zany isika izay anao an'izay hoe ezaka tatsoroko ny ekipa rehetrarehetra izay fa tena Andriamanitra manakare-pahasoavana anampy antsika rehetra. Eny ary zay no ataoko efa ampidirina rina satria tena tsy arotso ny tsy teny am'izay am'ireo namana zany zay miantso atsika manao fampanantenana samy hafa ny am'izay hoe ahafahana mitondra ny ezaka zay. De misy manontany anareo ity tokoa tokony ho resantsika ihany satria misy manontany nga tsisy lalao
de mbola eo am-piketrehana zany zahay hoe ahoana fomba hitondrana azy fa mbola tsy afaka mamaly an'izany aloha zay satria tsy maintsy mbola diniana daholo ny fahaizabilité teknika an'izany a ny lafin-javatra rehetra ahafahana manatsara an'izany fa aleo aloha andeha ny fotoana ahafahantsika mahita azy androany azatonona zany fa efatra be zao de rehefa aveo a tonga de miaraka am'rina sy ny ekipantsika Suisse sy izy androany riny Suisse sy ndraso aloha jereva kely satria Suisse Cameroun ve Suisse sy Cameroun ndraso fa efa ato amiko ato nge le izy Suisse Cameroun de Uruguay sy Corée du Sud de Portugal sy Ghana Paul be mihitsy manombonomboka any dia Brésil Serbie zay zany ny androany efatra be zao ny lalao androany de ifampiaritra eto tsika zany ifampiaina ny zava-misy de zay ataotsika ao anatin'ny zavatra mahafinaritra daholo le zava-misy ingany mba tsisy ny délestage tsika moa lasotry ny manofo sisa fa le délestage tena misy de raha le 20 ny lalao mba ataoko tsara 20 ny lalao mba de averiko fantelo 20 ny lalao mba apitain'ilay fitondram-panjakana alefa ty amin'ny TVM au lieu de hoe ny match rehetra zany hoe ny lalao rehetra no alefa araky ny tenen'ny lenga kandidata amin'ny fotoanandro zay tonga filoham-pirenena de mbola mieny zay 20 zay satria tratran'ny délestage tsy tanono le Madagasikara dikan'izay zany mety any amin'ny atsasan'izany 20 zany ngeny tena hoe hitatsika zay zany sahaza malagasy fa ianao mora malagasy atao aminao rehetra de anao olona le karazan'olona manaikinaiky enao le karazan'olona azo atao am'izay anaovana azy zany ny atao hoe fitondram-panjakana eto Madagasikara ka zay moa zany tsy de tena ohatran'izay koa fa de ataonay ny adidy amanandraikitra de mampirevy azo am'izay azo atao sika eto amin'ny MBS de mitantara baolina nataontsika zany makasitraka tena makasitraka ato zao de efa misy afatra voaraintsika hoe tena efa henonay zay raha vaniry dia ho avy zahay de misaotra indrindra satria izy ty nge tena azo lazaina hoe fiainana mihitsy fa zay hoa le olana sendran'izay olona tena nitapo fahefana ary tsy tokony omena fanjakana fitondrana ntsony reto olona reto fa sady manaonao foana mamotika firenena niakatra teo ako de zao ndray ny zavatra nitranga vao maraina rina somary gene ihany zany satria tena mahasorena le izy tsy lavitra atsika ngely izy apainina 10 metre non tsy 10 metre akory ny are satria miala ny tamboho atsika le izy de ampita-kely eo 3 metre de miantso zany tsika miantso tsika tenenina foana io fa tsisy miraharaha fa tena le toetra zany tena hoe inona ny tena tiany reto mpitondro reto atao inona ny tena eritreretiny reto mpitondro reto atao an'le vahoaka malagasy fako re zao de io ny fako nalaiko eto ampitanay io nidina mihitsy aloha naka an'le sary de efa tonga eto amin'ny arabe le izy akisankela ngefa le sariko de zay io izy io eto ampita ny vavahadinay apaina ozy 3-4 metre io zay hiditra ato amin'ny MBS de tsy maintsy mioroka an'io aloha zao ny eko de io alavan'io fako io zany any amin'ny 20 metatra no any mahery kory ny ara de jerevy le bac ordure io zao le bac ordure de mbola midéborde any le bac ordure le izy de ampiakariko ely ambony kely ngefa le avereno am'le sary teo aloha de ty koa zany etro misy endrika bac ordure efa vita amina inony ty zany amina tamboho brique de ty efa feno de midéborde de eo akaikiny eo misy bac ordure orinaina rofony fako veritsika orinaina rofony fako tsy zao no mifanarahanao ho an'ny vahoaka n'Antananarivo ary tsy biby daholo ny vahoaka n'Antananarivo ka heverina ohatry ny voalavo na ohatry ny alika ka azo ampiainina ka afaka hiara-iaina ny fako fa rofony fako Andriamatoa be ny tanàna ity ange ny teny nataonao hoe alefatsika le vidéo ity ny teny nataonao tamy 2019 zay le tiantsika tenenina rina ny aminy hoe misy fisolokina ara-pifidianana nataon'ny reto olona reto na ny filohan'ny repoblika na ngabe ny tanàna n'Antananarivo renivohitra
satria tsy nahatanteraka ny teny nomena ireny zavatra nyresahany reny anefa na tiana na tsy tiana amin'ny mahafifidianana azy de misy olona resena lahatra aho dia resy lahatra amin'ny zavatra nambarany de lasa le olona nanainga ny tongony voamaraina lahatra tany amin'ny bro-pifidianana nitondra ny kara-panondrony nitondra kara-pifidianany de nifidy satria resy lahatra izy ohatra mpitiva nytanjahantena izy andefa maty sarehetra amin'ny TVM zany laya kandida zay hovidiana zava-dehibe am'zany milaza fa anamboatra ary ame asiny tanora mpity fanatanjahantena hatramin'izao le bantely champion du monde en pétanque tir de précision tsy natao fandraisana makotrokotroka any tsisy dikany aina ary voaingana tany toliara rina misy boaikely ihany koa nitondra ny laza amin'ny Madagasikara fa inona nga zany raha iny le copie-coller le doublon zay tsy hitanao hoe inona mony de zava-dehibe any le zavatra nataon'le olona iny no andany-mbola mpanjakana tamin'ny Morondava-tany tamin'ny farany herinany satria matahotra andravalomanana de manao kitoto manao tsy fanao mandany ny volam-panjakana tamin'ny déplacement natao président Marc Ravalomanana tamin'ny Menabe de natao ny fanindry amin'izay koa le zava-dosa de aiza ny lalam-pandrenana zany le ACC aiza ny tokony anjara ndraikitry ny ACDD am'zany amina endrika éthique sy bonne conduite ary tokony misy rappel mihitsiny tonda-tabatra tao ministre sy ny député no mampiasa ny fahefam-panjakana miaraka amina gouverneur sy ny rehetrarehetra ao anatin'le faritra lefako de ty aloha averintsika lefako zao nge ny teninao nge abe ny tanàny ary ty averintsika foana dradradradraitsika ty ka nafaly ianao na tsy faly tsy raharahanay fa tsy maintsy dradradradrainy ty de alefatsika ndray ary ny vidéo dao arafaly Président Radjoel Lamerina ny Sava ny commune alo hiverina ny commune ny Sava tsika ihany no mikarakara ny fako mety sa tsy mety am'izay tsy mifanilika ndraiky teo alo ataon'ny commune rehefa vita ny asa voaroaka ny fako faly ny tanàna raha tsy voaroaka ny fako de tongava ty am mibe ny tanàna ny tompona ndraiky raha tsy vita ny asa mety iza zany no amerina ny Sava ny commune président Radjoel Lamerina ny Sava ny commune alo hiverina ny commune ny Sava tsika ihany no mikarakara ny fako mety sa tsy mety am'izay tsy mifanilika ndraiky teo alo ataon'ny commune rehefa vita ny asa voaroaka ny fako faly ny tanàna raha tsy voaroaka ny fako de tongava ty am mibe ny tanàna ny tompona ndraiky raha tsy vita ny asa mety ozingarinaina tam'zany raha tsy voaroaka ny fako de tongava ty amiko mibe ny tanàna ny tompona ndraikitra raha tsy voaroaka ny fako de mitongava ty amiko mibe ny tanàna ny tompona ndraikitra de mitenitsika naina rofo ny fako feno fako Antananarivo tsy biby ny vahoaka an'Antananarivo renivohitra ka ilahatra amin'ny voalavo sy ny alika akory ary tsy afaka iaina amin'ny loto sy ny fofo ny fako eto Antananarivo renivohitra olombelona tokony ho hajaina ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra zay tangosanareo etra 900 700 800 isanjato io averitsika naina rofo ny fako tokony hoainao amin'ny commune zany resantsika zany za tsy tentsony avereno ny polero ty an'olona nalainy police municipale anao fa tsy nataonareo tsony zany olona mahantra ny nampiarinareo am'zany close iny fa ity eto zao ny Sadek manao consultation politique ny Sadek ania zao de miodina be mahita an'io fako io fa hitan'io de tsy menatra venareo eto daholy misavosavoritaka eto daholy ny vahiny samihafa satria kaiky mifarantona misy manao fitsidiana aty Madagasikara hitan'olona io fako io de mba tsy mandry ve ny sainareo hito am'tsikito nantany am'le tovolahy zay palahelo miaso eo am'le toerana ovina ho any nisy nandroka farana tamy sabo tsy tsika izao firirina alakamisy androany lahady latsinainy talata larobia lakamisy
dimy andro 5 andro nefa de andray herinandro indray io nefa raha vao ray andro fotsiny tsisy maka de midekala de efa andray herinandro io de efa zany no fomba fiasa eto de inona ny lazainao zany avereno ny samva efa naveriny rajoelona aminareo ny samva nataonareo SMA de maninona ndray andralanitra feno tsy azo anarina fako de maninona ndray ny fiarakodia misy panina teknika tsy ampy ny carburant efa nalainareo daholo nge ny saosiny commune rehetra efa nakavolaany amin'ny klapsinareo ny etra trano tsy toko tsy foroana aizako misy an'izany hoe mpivady rina ao anatina tokatrano anankiray ny etra trano nge trano hoe fa mpivady samy angalana etra trano ohatrany hoe volosana mihitsy tena de le malagasy fa am'izany rehetrarehetra zany mangina tsy miteny io volan'io commune io nge amina miliara ny budget-n'io e de ahoana tsy ahafahanareo miampy ny subvention na fanjakana ahoana tsy ahafahanareo androka fako inona ndray ny excuse nareo diovy ny canal de averitsika naina rofo ny fako enao ny lazainao fa tompona ndraikitra raha ohatra tsy voaroka ny fako efa be ny tanàna ianao zao misy fahefana hibaiko ny SMA ary aminareo reo ao anatin'ny commune Antananarivo Renivohitra misy mpikambana ao anatin'ny SMA société municipale d'assainissement ka aza ilika sao de hitendray fako tamin'ny Ramatoa Ravalomana an'ireo ny esorony mpanohatra mibaterian'le camion de tsy afaka mandeha maka fako nasalan'izany ny tapohan'ny mpanohatra ny gazole de tsy afaka mandeha maka fako tsisy gazole sao de ailika aty ndray asa mbola mety mitady alibiany zavatra hafa ndray hoe inona ndray nanliany fa reto olo reto ia de olona tsy azo mena fitondrana tena tsy azo mena fitondrana fa tena manao fisolokiana ara-pifidianana zany zava-misy satria zay ngely izy hafa ny zavatra ambaranao amin'ny vahoaka raha any amin'ny tany ty efa tena matanjaka rina fa tsy oatra Madagasikara vulnérable sady pauvre tena efa zava-doza zavatra ny antra tsy manaiky le vahoaka ahoana no ampiainao na am'zololombelona fotsiny tsotrao hoe misy fiarakodia mivezivezy misy olona mivezivezy eo amin'ity tanàna ty am'izay ville de Madagasikara de feno fako firy zao no point capital firy zao no point na bac ordure reto reo ilany vato ko nga miaraka am'le tetezana de manetsina an'le lakan-drano nefa mifanenjehana ny Ramatoa Ravalomana na fomba be ny tanàna sady tsy momenareo subvention tamin'ny fotoanandro ny fitondrana teo aloha no tsy teo an-tanan'ny commune ny samva le budget nanahirana fa niezaka nanadio tanàna de rehefa mba misy fakely tsy voaly ohatran'io diabolisation misy sary mihitsy aza monten'ny sasany ty misy fako de napetraka eo ambonin'ny fako ny sarin'ny président mivady mialatsy indrindra voatery miteny an'izay ohatra ny entina ilazana fa ohatran'izao nge tamin'ny andronareo fa ity vao mainka zava-doza tsy toko tsy foroana ny zavatra mitranga ohatran'izany ny anananartsina le fahitondrany commune teo aloha fitantanana ny commune teo aloha azonareo zao le fahefana de aza miteninareo hoe tsy mora manao zavatra na hoe tsy zavatra manao mora fetananareo zao le fahefana de hitana eo le fahaizanareo hoe nareo nge miseho azo katraka be tamin'ny fotoana propagande tsaroko tsara ay le olona rina de tany amin'ny IVO tany amin'ny 3e angara tany andramy manalina rehetrarehetra iny tany mbala vao isotry sitrikitrika elakelatrano ape filoam-body rano taty anosipatra nanjanako ny folo taty apasika de avery tena mampalahelo vohitra tena ohatran'izao ve ny ainanareo hatram'izay rehefa tonga fotoana tena odiovina ny tanànantsika ny fako aloha zany temboantsika tena zao tsy rariny mihitsy zao noho ny rehefa azo ny fahefana oviana nakalen'ireny fokotany reny nareo
ovininareo ny nakany an'ireny vokotany reny mba tsaronareo ve ny toerana misy an'ireo vahoaka malagasy belelikely mavranjo miaina amina rano miandrona mandavataona satria tapenana tsetsina tratrana rambolay azy sauvage eto Antananarivo renivohitra zay nareo ihany mamevana am'izany amin'ny fanjakanareo de hitanareo le elakatsanina Antananarivo satria angataka ny vaton'ilay mpifidy fa tsy hitanareo tsony zany rehefa tonga eo am'le sezany tanàna na Antananarivo de mba mody mba mitsetsetra mampalahelo ery tam'le fotoana ny propagandy vita iny any boana tsy te nomba de any le vahoaka sisa manao jolamindrano ary tenina mahatokana tsy aterina mahatokana samy mandeha samy tady ohatry ny tany tsisy fanjakana araky ny tenina ambaran'ny député feno raha manomaly zay hoe mbola misy fanjakana ve eto de izao ny zavatra mitrango zao akatoky ny krismasy efa andika anty taona ty tsika de hoavy any amin'ny taona vaovao de fantatra fa mipotry ny ledsi manga tsy tanono hoavy mibaoritra kilalao sy ny sase satria fivarotana am'izany rehefa farantaona ny bazar de Noël ny bazar de Noël tsy hoe 24-25 mivarotra herinandro tapabolina mialohan'izay efa misy zao ara de efa misy manao promotion vao migadona fotsiny ny voalohan'ny volana desambra de efa tonga daholo ny contenera rehetrarehetra manerina an'ireo sairanatsambo eto Madagasikara mitondra karazan-javatra mitombo ny consommation rehefa avy eo am'ty mois de décembre ty dika zay mitombo ny fako fois 3 na fois 4 raha mahazatra ny fako rehefa ohatran'io de ataovy le andraikitra ataovy le andraikitra raiso le izy de aza mieritreritra hoe ndeha hanao conférence de presse ndray zay de iresaka fa misy manaratsy momba ny fako ianareo ny eo aza malilika andraikitra amin'izy de rehefa tsy ay de aloha milavolefina hoe tsy hainay mailakery reto olo reto anenjika any Ramatoa Clémence fitorena fambalo ny fantsivona mahazo an Clémence mailakery reto olo reto anaratsy andry Clémence de mijoro mihitsy mmpanolotsaina sasany hoe zao ngeny zavatra etreretrin'ireo olonay sao efa mba mizaka kosay atramin'ny etratrano tsy tokony arovana no arovana fa am'izay zavatra mahasoan'le vahoaka na Antananarivo tsara rany zany mandeha zany ianao na Irina mandeha avaty amin'ny vato be de miodina iny akasina de miodina makaty amin'ny milalany 126 de mahazo ary amin'ny BNI inona moa le université le ary amin'ny tetezana ary le misy manao bolina iny de le misy rano iny de aveo nyvoaka any amin'ny lalam-baovao any any Akazomanga mba hafantatrareo ve ny aratsy ny lalana any de tady ianao hoe eto Antananarivo renivohitra ve ty tompoko sa aiza de mba menatra re olona de mitady lalana le olona mitady lalakafany aloha tsy te andalo na amin'ny lavaka na le zordi de nefa naratsiana ho le fitondrana teo aloha mba azona an'le fanjakana de manaratsy fanjakana izy satria fanjakana ihany fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra tamin'ny andro neny Ravalomanana de inona tsy nanaovana azy inona moa zany tena antony tsy fahavitandry zareo ny mandroka an'le fako ara-potoana mbola variana manentsika mpanohatra aloha ray inona ny mahatonga an'izay mbola variana manentsika mpanohatra ray de mbola variana manetsina an'ilay adalam-pitantanana rehetrarehetra so nge io hosahirany reto olo reto rehefa afaka amin'ny fanjakana io so de verinao fa misy amela mazava aminao andrarakinapy eo amin'ny volana laina nakany ny commune urbaine Antananarivo renivohitra tsisy mialy eo samy zakinareo ndraraha SMMC autorisation de transport natao tany aparafaravolo any zao le bandy any mihidy migadra any Ambatondra Zaka any mba fantatry le Ramatoa Solombamoaka na metaratasy azy ve fatapatatro le histoire ahoana ny fanapaha-kevitry ny fianakaviany momba ny raraha iny efa mba niantoka ny avocat ve niantoka zavatra maro momba an'ireo olondreo ve nareo fa maninona le boakely mihinana any najabaka fotsiny tamina taratasy ohatran'izao nataon'ny sasany anampatra fahefana de izy mieritra fa exécutif izy olona kely ohatran'io
satria questeur eo anivon'ny assemblée nationale de mampiasa fahefana manolana lalàna violation na loi ny tiako tenenina am'izany amin'ny teny gasy manolana lalàna satria mba te azo an'le palissandre mba te azo an'izao de mieritreritra fa mahavita zavatra be ny fanjakana ny fahefana eo an-tanana ny SMMC fandraisantsika foana zany mifanapotehana ataonareo any secrenina io ny FCE rehetrarehetra fa zao rino inona zavatra mamaika azy ary natiana na tsy tiana misy koa politika daholo zao raharaha zao de miandry sika ny avoaka satria miakatra fampanoavana androany zany i ketakandrina Rafitson miaraka andreo mpiara-miasa eo anivon'ny Transparency International Madagasikara de hito moa zany izy nandefa nyty lahatsoratra ty mikasika an'le hoe l'étude de Madagasikara dia ireo zany no nitory azy suiteny zany amin'io raha mikasika an'izy satria ny Transparency de nanao fanazava-kevitra ny amin'ny hoe misy kolikoly ny fandrarana ny letsia eto Madagasikara dia defere androany eo amin'ny fampanoavana ity raha ty hiatrika amin'ny fampanoavana hoy ketakandrina Rafitson zany de arisany moralisateur reto amin'ny tanàna zany fa ho avy izy ary efa manomboka miteny ny Amnesty Sud-Afrique ary Sud-Afrique no miteny io zao de alefaso fa miteny koa ny Amerikanina faly fa nalefako any aminao any de ty ny fanambarany ny masovo ny Amerikanina fanambarany masovo Amerikanina eto Madagasikara sy Comore 4 volana Novambra 2024 anio io anio androany mihitsy manoana ny voaka malagasy raha izay aloha io le aide humanitaire efa miresaka ohatran'izao de efa miresaka Amerikanina de tadio fa misy ny USAID misy ny PNUD misy zavatra maro be ao ambadika zany manoana ny voaka malagasy sy ny gouvernemanta langage diplomatique io ary ny fiarahamonim-pirenena société civile amin'ny ady amin'ny kolikoly izahay satria izay no antipijoroan'ny Transparency International ady amin'ny kolikoly ary manohatra izay etsika rehetra manohito io na rehezaka fikatsahana fangararana sy tamberina ndraikitra ary fahalalana maneho hevitra point barre fa maninona ny Amerikanina no androany namoaka an'io satria androany miakatra ery izy satria androany miakatra ary amin'ny parquet omaly adiny valo no noenona andramatoa ketakandrina Rafitson tao amin'ny police économique nanao ny asany tao de miakatra any amin'ny fampanoavana de am'izao fotoana io resantsika zao efa maro be ny mpikambana eo anivon'ny société civile efa eny anosy ankehitriny de aingana be miteny ny Amnesty any Afrika Atsimo miteny ny masovo Amerikanina ary azotsika antoka rina fa mbola betsaka ny teny taorinan reny mbola betsaka ny teny satria manana ny toerana eo anaty siatresampirenena inge Transparency nanao fanadihadiana mikasika an'ilay sekoly manara-penitra ny Transparency hoe nisy corruption io ahoana ny sekoly tonga de vao namboariny zao de mitritra de miteteny tafo nanao fanadihadiana momba ny volamena any avaratsy Madagasikara ny Transparency International resaka corruption daholo zany de nanapoka amin'ty resaka ledisity zay ny zelona ny tena resahana groupement exportateur ny ledisity de Madagasikara de eto aloha zany miaraka amin'ty fanjakan'ty rina tratra daholo zay manelingelina azy ireo itsika aloha de tratra maromaro mihitsy ny esorina tato anatin'ny canal sat tsika amin'ny parabole ny Star Times brouillen'ny sasany ary tsika ny fandaratsika betsaka ny zavatra niainantsika tamin'ity fandaran'ity sy ny zavatra iainantsika aminatina tontolo politika ny fanakasakana nahazo amin'ny président Marc Ravalomanana ny nahazo any antokotiky Madagasikara ny birao politika ny fanenjehana ny resolomaboaka ny tiako Madagasikara ny fansorapotaka mahazo ny RMDM am'izay rehetra atao fampiasana mpitandro filamina fikasana isambotra ny Pasteur Edouard teny Ambojatovo non teny Beorilika zany daholo ny ainany zany zay mba nanao akanjo mena ny joro namaly ny antso ny solomamboaka tiako Madagasikara tamin'ny volana marsa tamin'ny herintaona tamin'ny volana février tamin'ny herintaona azafady indrindra ny samborona ny isa 3 tany hoany
akoatrany hoe misy manao kilalao maloto aty ambadika amin'ny fanenjehana an'ireo mpanao politika maro samihafa de any midoboka any am'izao fotoan'izao ry Beary Nirina Marcelin namana mahery lato manandafy doboka any na reresaka zay nambarana tao amin'ny Facebook ry Stanley tratran'izany ary koa ry Roli Mercia ry Berija ry mbola rajona ko politika daholo ny ao ambadiko zany rehetrarehetra zany na tiana na tsy tiana na de hiteny aza hoe resaka doaky ho maina io hoe na de hiteny ary hoe fausse déclaration tsy sisy fampidininy am'zany ko politika daholo ny ao ambadiko ty raharaha ty de tsika ho isika misy farany zavatra rehetra misy farany zavatra rehetrarehetra sao eritreritra le fanjakana hoe mandrakizay zareo ny hitondra eo non tsisy an'izany savolaina voa vita manda fa rehefa aveo mbola eritreritra ny veriny eo fa ny vahoaka malagasy zay le niteneniko teo hoe ny vahoaka malagasy dia manana fanapahan-kevitro raisina rehefa ho tonga anatin'ilay vote de sanction io anao révolution électorale io vahoaka io ary am'izay fotoan'izay no ratsy indrindra ho an'le mpitondra fanjakana amoany dossier rehetrarehetra any ambadika any de eto ty adevitro ty aran'resantsika io olana anatin'ny orinasa jirama io de apetratsika fanontaniana ay zany tale général ny jirama malefaka kely misy tsika no miresaka an'izany ay zany tale général ny jirama mazava be navoaka ny gazety piseho isan'andro isika efa nanaitra an'izany teto le DG par intérim ozy izy de la Jirama toujours introuvable tsy hitatreto ka raha maheno ianao andray matoa DG de mipitray ianao raha toa ianao nandritry ny herinandro maromaro zay narariny Covid araky ny resaka voizinety seroa tokony fositrany ianao zay pitray ianao mino fa mba mety manana tambajotra sosialy ianao ary raha tsy manana an'izay ianao compte manokana misy mpanao serasera ny jirama andefaso afatra andefaso sary wita fa marary ny Covid marina ianao de alefaso ao anatin'ny jirama actu mba ho hitan'ny olona rehetra ny communication zany hoe io le tale général mpisolotoerany jirama fa marary tokoa fa ity fahanginana tsy fahitananao ty ary na ny olona mpiaradia amin'ny fitondrana hatramin'ny solombaboaka zany moa sy de tena rarahako le zatra resan'le solombaboaka fa fantatra fa mampidikizo le zavatra ataon'le jirama de androany e inona ndeha ombako ny zavatra resahany hipalany jirama izy androany izy nandrariko an'izany ianareo menakavo namotika ny jirama depuis 2009 de androany ianareo hanenjika an'le mpitatana anivon'ny jirama tsy fiarovantsika antony tale général tony fa itsika mangataka hoe mivoa de mitenena mba hitan'ny olona satria voenjika anaty tambajotra sosialy akoatrin'le hoe tratry ny ST tsy fahafahana mivoaka Madagasikara ka raha ohatra ianao tsy eto Madagasikara fa efa tafavoaka marina tany Tôlanaro de lasa nosy reny aho any Saint-Denis de avoany sary aty atompoko de teneno ny zavatra nitsoahanao eto Madagasikara raha ohatra ianao ka nitsoka raha ohatra ho iaho fa za tsy miconfirme an'izay satria misy information miresaka an'izany raha eto atandrazana indray ianao ka mitsabotena noho ny Covid-19 de alefaso ny sary ataovy amin'ny pejin'ny jirama ilainy zany fangararana zany e mba tsy hosoketaina na atolaka ao ambadika ao avokoa andriamatoa DG par intérim ny olana anatin'io jirama sy ny tsy fahombiazan'ny jirama rehetrarehetra io efa miteny ny syndicat ranovatsika bravo riny miteny ny syndicat amin'ny jirama na inona mafy ny zavatra mitranga am'izao fotoan'izao eto Madagasikara na hogadrainareo daholo enjehanareo daholo ny rehetrarehetra fa miteny tsy asakana amin'ny malagasy nareo ary matoa io rehetrarehetra io mihetsika de raha le baolina mba tsy tenenako an'le MA2R e tena tofoka sy leo aminareo le olombelona eto Madagasikara
fa tsy vita izy ty nge tsy vita ny resaka hoe nde hizara lampy cobra nareo de hoe milay be nareo hoe fa iza ho any tsy mahavita an'izany. Toko ty solo-mavamboaka eto amin'ny antokotiko Madagasikara mahavita mizara lampy cobra. Ny anareo fanjakana fa nga zany ny asan'ny fanjakana izany ve ny amezana budget anareo na fonctionnement na anaovana investissement any amin'ny milliards des milliards isa-taona. Tsy lampy cobra no asa ametrahana anareo fa hitady vahaolana ho an'ny tontolon'ny angovo sy ny ankoranafo eto Madagasikara. Zany hoe io resaka pétrole, gazy sy ny sisy io mbola andraikitra reo. Ka tsy hoe rehefa mitsikitsiky lavy eo ianao de mieritreritra fa tian'olona ianao, mieritreritra fa afaka ny délestage mivoaka, mieritreritra fa mazava tsara ny tanàna rehetra. Inona andrarahin'olona amin'izany? Fa nga izy ty vita ny question de charme. Fa tsika aza mifampivarotra sakabelo eto tsy todovanareo facture tahaka n'inona, tsabahanareo le jirama mampimenimena an'le mpiasa. Inonareo mizara lampy cobra de efa ntenen'olona aloha de efa nangingina sy nandeha indray fa ato anatin'le staff indray mandehandeha. Volam-panjakana daholo zany. De manao an'ity karazana akanjo mitovy ty daholo tenue. Ndao hiasa inona ny asa ataonao vitanao eo? Zao ny fahorian'le vahoaka malagasy. De taky mpiasa mila ianao fenao mihitsy mamotika ny jirama. Zavadry. Raiso e. De zany zavatra mitranga. Tena mampalahelo le izy e. Député. De zay ny antony mahatsonga antsika heritreritra ny aminy hoe mbola ilaina ve reto olona reto? Mbola ilaina ve reto olona reto? Io zao gazety mpiseho isan'andro andrano. Lefa sy falazavady. Mafy loatra le ataky atao amin'le mpiasan'ny jirama hatramin'le DG par intérim. Missionnaire tony vita ny ilanareo azy. Ka nisy olona nge vonjy Andriamange lazaina fa tsy mahay ninina mandany vola prime exceptionnel sisisy nakariny ty DG par intérim ty de samy midoka daholo nareo tao amin'ny Facebook. Ty kosa aloha tena mba hanao zavatra e. Ok zay patatata hito indray matenjehana le DG fa ty nge le mahazo an'le ministre asa. Ministre Andra-Marsan izy le gazety mpiseho isan'andro. Misy affaire ampitantanana mamatotra azy. Aleo andeha mandeha. Tadiavo raha misy zavatra any ambadika any. Ary raha mahafanta-javatra koa le tontolon'ny angovo en pétrolier le ao amin'ny jirama sy ny sisy momba n'izany nataon'izany ministra any resao amin'ny olona zany e. Resao zany manahirana zany. Aleo fantatry ny vahoaka marina ao ambadiko tony zavatra tony. Fotrany anaovana diversion fotsiny le vahoaka malagasy, ohatry mipepepona fotsiny lohan'le vahoaka malagasy. Efa firy zay fitaovana vahoaka malagasy potika de atambary reny fitaovana potika reny. Ny télé, ny radio, ny frigidaire ny sasany, ny machine ny sasany. Inona ny tsy potika isa-tokantrano? Vokatry ny tension amin'ny jirama. Ny facture ny tovanana amina million ho an'ny vahoaka malagasy. Tsisy mpiaty, tsisy mpijery, tsisy mpanohana. Nampabainareo an'izany le vahoaka malagasy. Akoatry ny hoe misy olona maty fa tokony mba hisitraka an'le herinaratra ao anatin'ny aretina mafy be tamin'ny Covid-19. Vita ho azy fotsiny zany. Vita ho azy fotsiny zany riny. Tsy maty maty ny herinaratra, tsy afaka mandeha ny oxygène, fitaovana maro samihafa. Zany ane ny ainana teto niaraka taminareo e. Vononareo misy le vahoaka malagasy tamin'izany fomba fiasa diso zany. Nomenareo ary nampabenareo zavatra mavesatra le vahoaka malagasy. De itevenareo androany olona marina sy milaminareo eo anatrehan'izany. Miala tsiny ny député Mambra Benjina fa tsy mahatratra ny fandarana izy.
mialatsiny zany député Mambrabendrina betsaka koa ny didy manandraikitra satria tena apiketrehana an'le concertation nationale de izy anisan'ny vovonana ediny lohany de miasa mafy any ambadika rehetrarehetra any ary manao fionana am'ireo masovo manao fionana am'ireo avondrokely samihafa am'ireo société civile de zany tsy maintsy alama na de niazakazaka ry hoe anentsika atsika de misaotra betsaka andrina aloha zany nanao an'izay communication zay tamin'ny député Mambrabendrina satria tsika eto ampiresahany eto député Mam zany miantso zany de zay le fifampizarana andraikitra dondray aloha reny ka na resaka jirama na resaka fako na resam-pifidianana na resakinina de fiainam-bahoaka daholo zany rehetrarehetra zany resaka toekarena fiainam-bahoaka daholo zany rehetrarehetra zany de ao anatin'izay zany tsika no mieritreritra hoe ahoana zany ty toy an'ity raharaha ty ahoana ny toy an'ity raharaha ty manoloana n'izay resak'izay de samy miodikodina eo samy miodikodina samy miodikodina ohatra ny tsy hita ihany ane izy ty tsy hita ihany ahoana ohatra ny tena voamaika izy ane ohatra miletika tsika zany ary io zany rehefa nijerevana eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny de teny efa betsaka ny tonga saina betsaka ny tonga saina zany hoe ny olombelona fotsiny samy manany toetrana izy ao ny tonga de miteny mivantana fa ao ny maninona mitahiry apo ao tsy miteny izy fa ao anatiny ao izy tena efa tena mamoly volo mihitsy ao anatiny ao izy amiteny hoe rovina ny fotoana tena anehoako ny tena safidiko sy ny tena hoe tsy fanekeko an'izao zavatra tena hoe mangidy zavatra mangidy izay tena hoe zakaina izao ny azo fijaliana izay zakaina le izy zany tsy hoe mahantra intsony ny malagasy tena zay mihitsy le sary tsy mahantra intsony ny malagasy fa ampilanjana azo fijaliana dia akaiky zao ny krismasy de tonga mipamonjy ho avy mipamonjy ho an'ny kristianina zany ho avy mipamonjy ny kristianina dia zay aloha zany zava-dehibe zay ho an'ny kristianina fa manoloana n'le azo fijaliana zay io azo fijaliana io ane tsy hoe tonga ho azy tam'izao fa raha atao karikatura le izy de tena hoe ampilanjaina an'lay vahoaka zany le izy satria maninona jereo isanandro ny jiro tapaka ny olona saina mioroka amin'ny fofona zordira ny lalana potika eto Antananarivo fotsiny io ny mpiray tanyrazana any amikere miala ny tanàna misy azy sakafo lany daty ny ankizy tsy mianatra ny voamasin'olona misy maka ny zaza malagasy misy manolana na zaza malagasy lehilahy kely na zaza malagasy vavy kely de misy manolana ny mba hoe zavatra mba elan'ny malagasy volo sy mba hoe fety firano no sazanareo moa 20 matsa ihany no saza amin'ny malagasy amin'ny resaka mondial io ny vidim-panafody tsy voavidy intsony ny vidim-bary efa 700 ny kapoka nefa ny tatsady tsy mahazo tombony de inona ihany zany ny tena hoe iainan'ra malagasy ao anatin'le izy ny etra midangana de midangana de inona ary ahoana ny iainan'lay malagasy ao anatin'izany rehetrarehetra zany lanjain'lay malagasy zany zay le hoe azo fijaliana ampilanjaina an'lay malagasy fahoriana no lanjain'le malagasy ary be dehibe nefa mitomany am'izao fotoana zao le mitomany tsy voatery hoe misy ranomaso mivoaka tsy zay fotsiny fa le mitomany dia misy mitomany tsy mahalatsa-dranomaso iny tena zava-doza iny mitomany tsy mahalatsa-dranomaso fa ao anatiny ohatra ny sepitsepitra zay fotsiny zay zany le endrika ivelany iseolon'le izy de roviny zany rehetrarehetra zany no ifarana roviny zany no ifarana satria rehefa mifaraparana ohatran'izao ny taona de eo zany vao tena hoe me manaikitra ilay fahantrana me mafy le azo fijaliana de miezaka mitady vola asa tselika etsy sy eroa daholo zany zay afaka manao an'izany raha ny eto Antananarivo inona nefa ny azonao atao eo tsisy azonao atao eo
fa voamakatsy ianao de fa voakatsana, voamakatsy ianao de voakatsana, voamakatsy ianao de voakatsana, tsisy azonao atao, malinao na le raharaha de miteny am'izay sasany any amin'ny fatra iva any, tsy tiako moa le miteny any hoe ambany tanàna, tsy fiteny mihitsy zany hoe ambany tanàna zany, fa ataontsika hoe amin'ny fatra iva, resaka fatra iva mantsy resaka géographie zay, iny mazava tany, de zao ny teneniny any, voainga an'izay ny tany a, fay zay, fay amin'ny ahoana, tena fay zay, tsy napozinay, zay ne tam'ireny tena azo menatsiny zay tam'ireny 7 sy 4 arivo reny fa tena nanantena an'izao hoe de be de be le fampanantenana, enjana be le communication, tena hoe ohatrany hoe zavatra azonao hoaniny eo mihitsy le zavatra tenenina. Ay zany ny tena zavatra nisy tatoriana tsy ohatran'izay akory. Ary le fandraisana ambolony, iny ihany koa zany tena elana mafy de mafy. Manomboko zao tsy tokony handray ambolony intsony, satria mantsy tony fandaharany tony ihany koa fanabeazana ihany koa tony a. Akoatran'ny hoe famakafakana, akoatran'ny hoe fampitam-baovao, de fanabeazana. Fanabeazana tony ninona tenenina, fanabeazana fa izahay tsy manery. Raha ny aty amin'ny MBS zany zao, hita hoe mitombondray ny aretina isan-karazany, io tsy Covid ihany a, fa zao lasa tombony aretina, ary rehefa faraparan'ny taona ohatran'izao de satria avy ny orana, mando sy ny sisa, miova ny toetrandro sy ny sisa, potra daholo ty karazana aretina tsy fatapeviana rehetrarehetra ty, misy moa fatapeviana ihany fa mba hoe fiteny zay. De rehefa marary ianao zany a, tsy maintsy saboana de ny MBS zao mazava mifepetrato. Aza makatira tsy manao kasibosy, tsy maintsy asiana gelina ny tanana sy ohatran'izay, ajaina ny 2 metatra. Tsy maintsy misy rano, tsy maintsy mandalo zany misasa amin'ny savony vao miditra ato. Ny anay reto amin'ny plateau eto, ajaina ny 2 metatra na de samy ato ary. Firina foana ato ny reny fanafody reny mba ierovan-tena manoloana n'ilay zavatra misy, tonga de mandray andraikitra. Inona zao ny andraikitra sy communication ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana efa hoe mampirongatra ny aretan'izao, inona? Sa hoe tsy de sa matahotra hoe tsy de anakitaban'le vahoaka hoe iteniteny zany ray, de ahoana? Inona zao mba hoe fanabeazana? Hatrany mitongatra amin'le resam-pifidianana hoe fanabeazana olom-pirenena, tsy atao le izy. Zavatra tokony atao tsy atao. Zavatra tsy tokony atao ary, ino mamaika? Zay foana le zavatra misy eto. Io resaka aretina sy ny resaka sosialy mahazo amin'ny malagasy io, betsaka mihitsy anie tena hoe mandositra hôpitaly, io de tenenina foana. Fa hoe ny aza marary ihany miteny dokotera hoe tena tsy maintsy miditra hôpitaly ianao. Tsy laza ka isan-karazany eto. Tsy laza an'izay. Fa miteny dokotera tsy maintsy miditra ianao. Indrindra amin'le hoe faraparan'ny taona ohatr'izao, fa sahirana ny fianakaviana, sahirana ny tokantrano. Indrindra hoe aretina sy mahazatra fa aretina manokana ary, de sahirana jereo daholy any amin'ny toeram-pitsaboana any fa feno ny salle d'attente, feno, marary ny gasy, marary izy de rehefa tsy mahalovoly izy tsy tazeo eto manana de makaiza izy, mandeha makatsi ny makare, mandeha matsotsoriny eny izy avy eo nefa mitatra ihany le fahavoazana, tsy voatsabo ara-dalàna. De avy eo tonga hatrany amin'ny fahafatesana, zany hoe maty ankolaka ilay malagasy. Lao verina tsara, maty ankolaka. Raha misy maty mivantana, de hoe mandeha fanadiadiana hoe fananininy ty maty. Ka nisy namono ka, nisy nanatsatokanto tsara io, de mandeha ny ankety isan-karazany, iny le maty mivantana iny. Fa maninona ny malagasy no maty ankolaka? Maninona ny malagasy no maty ankolaka? Zany hoe maty ankolaka izy, tsy tokony ho faty izy raha ohatra ka navidy fanafody, tsy tokony ho faty izy raha afaka nanao scanner izy, nefa ny scanner amina million, de avy nanao scanner izy de fantatra hoe zao zany le aretina. Tsy afaka nanao an'izany izy, de nitondratra any amin'ny fahafatesana. Iza ny tompona andraikitra amin'ny tokony fahafahany malagasy mitsabo araka ny tokony izy ny tenany, misy tompona andraikitra ane zany. Mahatonga ny malagasy tsy afaka mitsabo tena intsony amin'izao fotoana zao, resaka sosialy ho antsika.
de noho n'ilay fitongilana mpitantanana eto amin'ny firenena fa tsy sitrapony le malagasy no tsy afaka mitsabo tena ara-dalàna fa noho ny fitongilanana ny amin'ny fitantanana eto amin'ity firenena ity no mahatonga an'io be loatra ny elanelana eo amin'ny manana sy ny tsy manana ny tsy manana be deaibe de be loatra izay fitongilanana izay ny ay any aloha ny ay any tsy rarahako zay any oda miteniteny eria miteniteny zavatra manahitaitra eria de anaonao resaka spectacle eria de zay fa ka fanaovana spectacle nga mahatsabo an'lay gidro maty tao Tsimbazasa raha vatika any amin'ny resaka biby indray tsika tsy zay eto zany na ny biby na ny olombelona na ny hazo na ny zaza malagasy ny zaza lahy kely ny zaza vavy kely na ny vehivavy malagasy na ny raim-pianakaviana na ny tantsaha na ny mpiasa amin'ny orinasa na mponina tanan-dehibe na ny mponina any ambanivohitra tsy misy voaro tsy misy voaro fa zay tratra aloha tratra ny fahavoazana tratra ny tsy fetezana rehetra any de tonga de mizaka daholy tsy misy voaro fa iza ny tokony hiaro an'ilay malagasy efa nisy fotoana ny tenenana zany teto iza ny tokony hiaro an'le vahoaka malagasy misy tompona andraikitra zany misy rafitra zany ahafahana miaro ny vahoaka malagasy fa ny vahiny zay manambola le vahiny keo mbola be deaibe na azy tenenina amin'io misy miteny malagasy izahay fa mialokaloka fotsiny ao anatin'le hoe fitondrana ny zoom-pirenena malagasy ianao nefa hoe malagasy zany mba manana droit ianao zany mba afaka mahazo zoom-pirenena vahiny sahirana ianao vao mahazo an'izany eo ka atao fitika andana indray atao ankety zao ka zao nen'ny olona enjana be ny procédure ny ianao eto Madagasikara mampametra-panontaniana de be deaibe mialokaloka ao ambadik'izay miteny izy hoe malagasy manana orinasa de hoe orinasa malagasy io nefa inona kory ny malagasy eo fa vahiny daholo ny ao ambadika izy ary malagasy tena malagasy de piasa fa ny tena debabe sy ny tena patro be de vahiny de tsisy piaro zany lay malagasy tsisy piaro miainga amin'ny aty amin'ny resaka zordira de tsisy piaro de mahagaga de zao verina kely namana faniry amin'ny resaka zordira fa iny tena manahirana mihitsy mieritreritra an'iny nisy moa zany fantenena teo hoe rehefa tsy voaroaka le zordira alefaso ny communication anareo zany ny tompona andraikitra ato amin'ny tanàna eto inona ny mahatonga an'le zordira tsy ho voaroaka de mba mazava ny sain'ny olona fa le izy sady tsy voaroaka ny zordira mitombo isan'andro san'andro tsy misy fanazavana rehefa misy tsy mahavita ny andraikiny de roay zay any amin'ny sampana rehetrarehetra any rehefa tsy vita ny andraikiny de roay esory tsy zay ve no izy zay no izy satria lasa anaranatena koa aza tokony zany rehefa tsy mahavita le andraikitra koa zay le satria raharaham-bahoaka ty de ivantiko sika eo amin'ny raharam-pirenena zay tsy mahavita ny andraikiny any amin'ny sampandraram-panjakana rehetrarehetra any de roay zay de vita de mazava amin'ny olona de aloha isolo hafa indray tsy izy n'izany olona tsy azo soloana zany fa zay ve ny tena mahatonga an'le tsy fahombiazana sa sao de misy tsikombakomba koa de hoe raha vao ikitika any tya de kitiandralahy koa za raha vao mikitika anao de kitiako koa tya de zay efa zavatra hafa mihitsy ndao ary farany na manam-panira ny angamba efa folo le fotoana fa titsika resahana fotsiny eo anatin'izao adevitra rehetrarehetra zao andrasantsika zany fivoarany vaovao eny anosety satria miakatra fampanoavana zany parquet zany raha matoketaka andrina raha fitson zay taleptatana ny transparency international eto Madagasikara secrétaire mpanatateraka de efa eny daholo zany ny société civile amin'ny akabe fiarahamon'ny pirenena manandraka andrandoza manko ny sasany zany zao de efa miteny io ny amerikana miteny io ny amnistia tsy fantatsika izy any eo ambadiky ny zelona mampirisika ny zelona na groupement ny exportateur de laitier eto Madagasikara manao an'io afaka tamin'ny vanille reto reto mba afadoza kely tamin'ny vanille rehefa nampijaly avy nampijaly ny vahoaka ny avaratry ny nosy any nalanjorofo rehetrarehetra any na tonga ny olona tena nitokona mpamboly miditra ty am'le tsindray zany nge le fiainany eto Madagasikara de very ny fahatahotra azy ka tsisy saijoro iro efa niatran'ireo olondreo tsy aty amintsika zany
tsy izahay mihitsy zany tompoko mialatsiny fa zay njorokolo dia isaorantsika akasitrahantsika te hafatsika amin'izay a fahasahina zay ka zay masa miaraka aminay ary zay masa koa tohananay te hafanay de etotsika zany de miteny an'le hoe zava-dehibe ny fifanotronana amin'ny zavatra mitrango tsisy resaka politika tsisy resaka nininy zany fa fahitana fotsiny amin'ny hoe aleo ny olona asa iteny raha misy zavatra tsy mety tsy mampahomby ny zava-misy eto Madagasikara anjara ny fiarahamonim-pirenena zany zay nge ny mahamoralisateur azy manana mibaly izy koa izy ahafahany miresaka zavatra zay hitany any ambady any amin'ny alalan'ny investigation nga hiteteny foana ny amin'ny hoe misy kolikoly tamina resaka fanoranana letsy tsy hiteniteny foana izy ngeriny misy investigation vao tonga tam'izany manana profo izy zany zay le profo hoe apana be ny any ty raha ty nandroso na emotrinareo zany fa toy izy rehefa nandroso nandroso na emotrinareo satria amsehoa sy amina tranga sy amina sehatra rehetra de eritreretana fa tena ahafahana zany mamono ny fahalalana maneo hevitra sy mijoro eto Madagasikara mba tsy ekena kosa zany ampy ho any fampahoriana sy mifampivesarina zavatra tsy tokony zakany ty voaka malagasy ty tsy tahotra tsena trany etra eto Antananarivo renivohitra zany no ataoko eto ny fampiakarana faktura jirama ny tsy fanomezana jiro hoampy ho an'ny vahoaka malagasy de any mangina ny daholo ny rehetra ny insécurité mahazo an'le vahoaka malagasy tsy misy afaka ilazana ntsony fa tena misy piaro le vahoaka malagasy fa rehefa amoaka mpitandro filaminana anenjika mpanohatra aneligelina amin'ny filomarika valomana sy ny fianakaviana anakana fanaovana fihetsiketsehana ny redynamisation intime ny 20e anniversaire de mahay manetsika olona manao réquisition izy menakavy fa raha iaro an'le vahoaka malagasy zay name an'le fahefana nofo zany ka arahantsika io vaovao io arahantsika koa ny vaovao amin'ny jirama félicité tsika ometsika bravo ny syndicat ny jirama ny amin'ny fahasahiny mijoro zavatsara de io ho an'ny président Marc Ravalomanana alohan'ny amaranantsika azy manohatra ny fampiroroana atao am'ireo samijoro amin'ny marina manetana ny rehetra iray feo amin'ny transparency international initiative Madagasikara am'izao ady ataony hanoerana ny kolikoly izao zay zany ny avy any président Marc Ravalomanana mijoro ny rehetra po zao mihitsy io vao ray minitra io vao ray minitra io anatin'ny pejy Marc Ravalomanana officialy de tahak'izay ny tenenantsika ny amin'ny hoe mba tsy rariny kosa raha tsisy manaitra iza nijoro mbola misy asa hafa tokony ataon'ny fanjakana enjeo le nanome autorisation de transport tamin'ny palisandra tany parafaravola iny maninona ny bankely no mihinana midiobika any fa maninona le raha matombo tsotsotra mandehandeha ahoana ny SMMC ahoana ny vola be tao amin'ny knaps iza namotika ny Air Madagasikara iza mamotika ny jirama ahoana le lomasinina tsy nety iny le tsisy frein amin'ny FCE iza niketrika an'ireny marché reny marobe izy eto zany no asa lehibe tokony ataonareo mandeha fona mitatsaha amina resaka lavanilona nampanantenanareo any varatry nosy tsy sava vokatra ny amina fangaronana ny arena ambanin'ny tany amin'ny Madagasikara mifampitehana zay mahatokony anjara n'le malagasy misy asa be miandry anareo fisakanana an'ireo mieritreritra fa manao ramble eto Antananarivo renivohitra fa tsy ny olona mahasamiteny amina resaka kolikoly olona mahasamiteny amina resaka zavatra tsy mety eto Madagasikara nde enjehanareo zava-doza zany fanohitohinana ny demokrasia zany ny fahalalana maneho hevitra zany ary ny zoy sambatan'olo zany indrindra ny aspijorono lay vondronasa iray vondrom-pikambanana iray vondrom-piarahamonina sivily iray eo anatrehan'ny asa manandraikitra zay ataony mila fitandremana ary zava-doza zany renarabe mananjany tafiditra tanteraka zany ao anatin'ny jadona i Madagasikara l'état c'est moi efa ndresahantsika zany dao arariny
eny ary betabe ny zavatra mbola tiana horesahana fa dia nao arivo eto ary ny andro tsy ho tapitra ity fa tsika moa voafetran'ny fotoana ka dia isaorana isika menakavy nanaraka ny miaramonja MPS Radio Mada tamin'izao alakamisy 4 novambra 2024 zao samy tain'Andriamanitra isika menakavy filomatoko.